Atolotry ny radio feno maneho anao ary amin'izao alina izao tantara indray miseho nampitonana lohateny hoe isetra sanganasa ny Simon Menjanahary. Ireo ame aina ny tantara Ianitra sy Lalaina, Oscar sy Mampitony miaraka tamin'ny Odilon, Naina, Iady, Boazy, Jona ary ny mpanoratra. Nandray feo sanaraka nyty tantara lalaovin'ny ekipa ny radio feno manity. Setra ny lohatenin'ny ty tantara ty toy ny le tantara nampitonana lohateny hoe lolo vokatra. Tantara marina amin'ny ampahany ty tantara ty satria atsirovana manokana n'ilay promotion anay to amin'ny 47e promotion to amin'ny école ny Soap tamin'ny fotoanandro. Sergent Setra Clément Odona tsona hoe Setra izay miaramila niaraka tamiko kanefa tsy samy tsy nahazo engagement zay rola dia nifaty nanao asan'ny Jolahy izy. Voasambotra izy noho ny tateoriana ary nigadra 12 taona tranomaizina. Tonga nanatrika ny fitsarana azy avokoa ny ankabeazandreo manam-boninahitra teo anivon'ny tafika. Samy natsapa ny rehetrarehetra fa navita asa tsy tokony ataony ary navita eloka goavana isetra. Na izany na izany anefa dia nodiny ny tafika manokana tamin'izay fotoana izay ny hoe ahoana tokoa ny amerenana indray ireny miaramila navita zavatra betsaka teo amin'ny tafika ireny ao anatin'ny valan'ny tafika indray. Ka nosoratako ty tantara ty marina amin'ny ampahany ozy aho teo misy kosa nefa no hatsaraina natokana mba ho fahatsiarovana ny Clément Setra Odona i Sergent Setra. Mirary antsika rehetra ary iaino hatramin'ny farany. Mamerina ny sorana ansiary Setra tena zava-dehibe tsy voakosika mandrakizay ato am-ponay ny zava-bitany Setra aminay. Inona moa no tokony isoransiara ado mpinamana anitsika ary aza adino ihany koa fa samy andiny ny fahafito amby efapolo tao amin'ny école ny Soaptsika. Na izany aza be ny vitany Setra indrindra ireny fikirizana nataony se nahafantarana ny tsy nahataranaka lolo vokatra ny landy ireny raha tsy nanao an'ireny anese dia nisy lasa dala mitsy ny arina moy fo teto. Eny marina izany fa avitra aloha se afaka miaraka malalaka na Roselandy. Mino aho fa tena akavady azy se sa izany ny fanondriko fa akinina amin'Andriamanitra ny zavadrehetra Rosea. Fa aleo aloha ajany izany resaka izany fa tonga manatona tsikitiny izy roa vazy. Tena marina izany tsy hitan'seho hoe mifakasy be fa izy roa mba tsy natozokony ny fankatana izy roa reto araky nambarany lany tamiko aloha dia ohatrany hoe miasa eny amin'ny parako filongeny Morondaveny izy dia ahoana? Tiako izy letsy tena tiako izy. Ny olana amin'ny fotsiny dia izy tsy mipetraka ety amintsika fa eny amin'ny ville dia rehefa mba weekend toy izao izy izany fa afaka maka ety amintsika. Ka efa 4 volana moa izay ny rahanareo? In'le zany verina avy any Mahabo iny marina izany fa mijoro kosa izy Miala tsiny le raha zao vao tonga. Manao nareo rola? Zao salama sara sy velombolo miandry nareo ny rahavavy zao. Ary Setra? Tena salama ka. Ary vao maika faly raha mahitanao tonga mamanganaiky. Sofa nisy an'ity landiny rado ty fa ratsy izany sarotra vao niony sika. Bisoary aloha Ka izany aky rehefa mpinamana dia inona izany no ataontsika andanina ny weekend? Ataoko mijanona matory aty lisy eo. Izay aloha ny programako raha ohatra ka mifanaraka amin'ny eritreritry Setra. Matompo fakatỳ ny olona lisy dia tokony mifanaraka toy izany koa ny eritrerina. Haya tsara izany ka maninona raha andao aloha ilalao karatra tsy mandrisy ny hevitra alado fa andao aloha tsika vita zavatra azo hoanina dia sady mandritsika ny mba milalao Tena izay mihitsy mety. Ka inona ary? Ohatra manao hena saly dia asiana salady sy asa tsy haiko dia mba asiana zava-pisotro kely. Ka zao ary maninona rorola raha maniraka miaramila mijery an'izany any amin'ny foyer dia izay kosa mba hijery izay azo alaina any aminay ataontsika tsakitsaky. Dia mba sy ho an'ilay tsy madiro ly landy Ie ka le
ka dia efa mahalala tsomadiro ka manam-pampianatra anie zaho ty lisy saika adiniko ivoaka amin'ny alatsinainy ane hony ny engagement-nareo fa iza na inonareo an'izany hidadaka to nampiatsony lehibe nareo tany mantsony izy any keo maraina za aloha dia efa tsy manantena an'izany fa nahoana kosa ka jerenao ane ty fanenjena isana ny paky atao amin'ny kantirylandy ireny zao mba nisy an'ilay atao hoe asa vitako tany mabo iny nefa dia jerenareo telo mianadahy indray ny komantery anazy ho atato tena ohatrany tsy manantena aloha inona ary ty kivy sady manana finoana kiry setra raha mba navita tsara ho an'ity tafika ty ihany ianao dia ahazo sa ahoana kiry lisy efa niteny matetika an'izany tamiko izy tsy haiko nefa hoe inona tokoa moa zany tsy tokony azahoanao engagement raha ny mba henoko avy amin'ireo miaramila mipetraka eny aminay aloha dia tsapako fa navita zavatra betsaka tato ianao ka eny mahazo dia mijanona tsy mahazo dia mandeha mody zany ka inona ary ny tokony ataoko eto rehefa tsy mahazo engagement sajanony any rangaza ny resaka izany fa mbola tsy aizo eo avy eo ka fa dia sarotra nefa ny miteny ho anatrehanareo telo mianadahandro any fa ho fahavoazana goavana ho an'ny fianakaviam-be ny tafika malagasy mihitsy manarina mamerina amin'ny fiarahamonina sivily ny olona nomena fiofanana toana izao dia mitafika efa nomenao sy nampianarina ho azy daholo ny mikasika ny basy rehetra ny fombafomba fanafiana sy ny fiarovatena indrindra nireo tsy mbaratelo samihafa nefa dia tsy ho rangazenao izy efa avy eo fa alefanao mandeha mody fotsiny nefa dia nandany rondohany tato amin'ity tafika ity nandritra ny rotaona be zao ny saina sy ny moraly efa nosimbahanao tato avokoa efa notefenao toetsaina maramila inona ny ty seho lazaina amin'izany raha zaho tsy mahazo engagement dia hivadika ahy hivadika inona ianao ry setra ka inona no hivelomako dia andehanao gangy saka fa inona ty lazainao tena tsangako ny tanako ary lehilahy zay mpitandro filaminana hifanena amiko setra fa maninona no misaina toy izany ianao ka dia ny tsara zay lazako lisy dia omeo vahaolana ary raha sanatria ka tsy tafajanona ty amin'ny tafika andao aloha andeha sika sy lisy eritreritra daholo izany resantsika izany mino ary matoko fa ahazo ianareo roalahy zay aloha fa lasa vetivety zay ka ok ary ndao ary akia andao koa sika sy aloha jery izay zavatra azotrona tsy amin'ny fohiatsy hitako ohatrany mafana be se izany ko mahalahelo kosa le tsy arado raha ohatra ka tsy mba mahazo engagement mafy any anama zay nieretako tato zay jere miseny ilay bandikelitsika maty farany tany iny izy misahina anatitra azy tany amin'ny fianakaviany raha tsy zaho rery ireo milaza azo deba sy ambony grady tsisy na dia anankiray azy fa matahotra mivalivatiny fianakaviany dia za sy miaramila folo no nandeha nanatitra azy ireny anefa ny zavanitranga tany saika tsy tafavoaka velona tany miandro vazo zahay noho ny alaherin'ny fianakaviany zay fa dia hitantsika eo ihany moko rado avy vetivety ane ianao fa misy inona mitaitatra vo maraina toy io ianao fa ono fa lasa izy izy roa lasa nijery kafe ao mamany mami ao izy fa misy inona nambarany dada fa efa tonga omaly sabotsy ao no noty milaza ireo miaramila nazo engagement dia nenay koa ve efa ao daholo ka dia nanahoana telo nareo no nahazo enao dia caporaly Jean Claude dia sergent d'Odelia dia tsy nahazo ve setra ka zaiko tsy nahazo ony izy lelika maty inona ndray ty dia ahoana izany ny fomba ilazan'izany aminy ka tsy mahazo miteny an'izany aminy ianao raha mipitso eo amin'ny rassemblement ony no amakiana azy tena tsy hanatrika eo tena mariny dia ahoana ny fiheverany an'izany raha tsy mahitanao eo izy avy dia isaina izy fa efa nifantatro mialoha izany tena grave noho ny grave izany ry landy toka aloha izay fa iny izy roa ajanony any aloha izany resaka izany mademoiselle bibilandy ahoana tsy hita vetivety teo indriany teo maraina manahoana aloha lisy ny sangy ny setra ve moa lany
Salama tsara kizy zay a. Nisotro kafe fa tsy nahita toro mihitsy anie io alina fa nanofo ratsy hony. Nofo ririnina zany. Dia inona zany ny protsika manaraka? Miakina amintsika ihany ka. Fa mila mifoha maraina fotsiny ara-pitso anaty trano lisy. Tsy aloha misakafo maraina any an-trano dia hiteny ihany izay atao. Marina izany tompoko. Aiza foana ary lery nefa ny rassemblement ty efa manomboka. Ino ka? Fa taiza foana ary sia? Saika tsy tafasaraka mihitsy zay roa e. Tena malaila foana hono izy. Efa ela ve nanomboka ny rassemblement? Tena efa ela fa efa maky ny miaramila nazo engagement ny izao e. Grave ty le. Ay vakily eto amin'ny rassemblement. Zany honoko. Jery asy. Oka. Jery asy. Araky ny efa nambarako taminareo, indrindra nareo sortoniens soap, dia ovakiko zao ny anaran'ireo izay tafajanona atao amin'ny fianakaviam-ben'ny Tafika na ireo rangage. Voalohany, Sergent Dodelia. Faharoa, Sergent Rado. Ary fahatelo farany, dia ny Caporal Jean-Claude. Ireo zany nahazo, izay tsy nahazo kosa dia atao akory fa voatery tsy maintsy isaraketo sika. Ary iverina eny amin'ny fiarahamonina nisy anareo indray ianareo. Izay zany ny voatazona mbola hanony asany amin'ny maha-miaramila azy eto amin'ny camp 508e Mamorondava. Izay ihany koa ny zakany budget. Manana 5 andro ianareo izay tsy voatazona hitsarakarana ny dosienareo sy hanateranareo ny fitaovan'ny Tafika alohan'ny hodianareo. Izy fiarakodian'ny Tafika anatinareo hatrany Antananarivo. Jery asy. Oka. Jery asy. Farana ny fotoana. Dia rabaina le zany alarado mendrika nareo matona azo. Miaramila ratsy tsy mandanderiko kosa zay matotsy na azo e. Tsy izany kosa sia. Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy ny ato. Vao nanomboka dia efa hitako e. Saingy izao no nandrasako. Dia mirara ny sesireo promotion tsika vita be eto amin'ity Tafika ity zany ahy. Mbola be no hoaninareo dia mahireza. Zao sitra. Aza meritreritra azy tsy za mihitsy no hitanondrika amin'izay didim-panjakana. Izay ny fantatrareo fa mety dia manaika ahy. Fa araka ireny efa nambarako tamin'ny sereny raha dia ho tsapa ny Tafika malagasy fa ho sahiran'izy ireo. Manary miaramila marobe na le fanody tsy nomena rangagement. Anisan'izany Sergent Setra. Ny fondroseny no miteny an'izany Setra fa tsy anatanteraka izany kosa ny sainse. Engany eletsy andao aloha ary oto fa tena tsy sakako tsony izany loko izany e. Fa inona ny ataonao eto? Malailo any Setra e. Fa ay Setra? Ao le rio mitomany manginao ambony piko ao. Zany ve? Tsy hitako izay atao e. Avela ao ary aho hiditra any aminy e. Ndana ary. Setra, Setra, mitrakamo fa aza milovoka toy izao e. Zao ry Setra, so mbola misy asa hafa mety omen'Andriamanitra anao any. Tsy ny miaramila irery anie no asa azo ivelomana e, fa mbola hisy asa tsara omeny anao. Misaotra anao Kirlandy. Tsy hay malina tokoa moa ty Tafika ity ka ataoko amin'izay itiavako sy eritreretako azy. Vonona ody Arlandy fa ny mampalelo ahy dia Ilisy. Ahoana hoy izy raha maheno fa tsy tafajanona? Zao ry Setra, asa matahotra ianao fa anjarako ny manambitamby azy. Tiako entina mody miaraka amiko izy raha toa ka mety landy. Nefa dia inona no hamelomako azy ihany?
matokisa ho an'Andriamanitra ry setra fa raha sitrany ny arahanareo dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Andeha tsena azy ary aloha efa irava miasa angamba izy izay. Ka tsy noana ve ianao? Maninona aloha raha misakafo vao mandeha mitsena azy? Mangidy amiko ny vary sosoan'ny tafika Arlandy ary matsaboka amiko ny kabaro isan'andro nohaniko tato. Tsy nanaty tsony ahy. Ao ary fa ilazako tata dia any aminay ianao mihinana e. Dia misaotra anao raha zandry amin'izao ataonao amiko izao. Toy izany kosa rato aho. Tsy zakako ny eritreritra ny fotoana ny rahantsika ka handaozako an'ity kahana finaritra ity. Nahitako ny mamy sy ny nangidy ity ary nanefy sy nampianatra ny zavatra maro izay tsy haiko. Nampahalala ihany koa ireo rehetra mbola tsy hitako sy tsy fantatro. Fa ny tena ho sarotra sy ho mafy indrindra amiko dia ny fanatrehako amin'ny lisika hanoroako azo farany alohan'ny andehanako mody. Ain'Andriamanitra izany ry setra. Izao voatsaroko ilay teny hoe rehefa nisy ny fanomboana dia mbola tsy maintsy isy koa ny fiafarany. Ifarany eto daholo izany ny ratsy telo mianadata aty. Aleo ilay tsy aloha andeha fa tena mitady rotsaka ny ranomasoko. Izay fa andeha vetivety ahy. Ka maninona moa raha izany hitsena azy ihany? Misaotra ny serato. Aoka izay mba hifanena farany ary amin'ilay rano kely filalaovana ery rehefa mitsena azy aho ka mba afaka mandeha tongotra. Mandeha ana ary dia miandry anao izahay Fa rehefa tonga izy aoka mba tsy hampahafantarina ary fa tsy nazo angasoma. Aza matahotra fa tsy laza izany aminy izahay. Lasa ary aloha Eny ary. Tena latsaka foana ny ranomason'ny setra ry Rado Miaramila matanjaka sy mahery fo loatra setra. Sahy ary tsy ireo miaramila rehetra izay nasaina nentina. Tena mafy aminy matoa izy milasa ranomaso toy iny. Mba hainao moa fa mangina tsisy mahateny mihitsy ireo miaramila ao. Toy ireny ny voapaty ireny izy rehetra. Fa na izany aza ao koa ireo manangana vera. Manao arao zazy amin'izao tsy mahatafajanona an'ilay ry izao. Dia andao an'ity tobo ity izany ilay selara setra. Efa mba niresaka tamin'ny dada ihany amin'ny fomba tokony hanampiana azy. Nefa asa toa tsy mahita hevitra izy. Fa ny tena mampalahelo dia tsy fantatra koa izay mbola azo an'lisy raha maheno an'izao izy. Setra, efa ela be ngainao ny andro teto. Biso aloha malalako. Somary niezaka tonga aloha noho ny mahazatra akia. Fa tsy dia mbola ela loatra. Fa nanino? Efa te hitanao. Ay ve, dia hita ary aho zao dia inona no atao e? Hoaniko manta. Raha tsy lolo vokatra ka ihinan'olona velona. Aza maninona no oatra mena be izany masonao izany? Aisa koa izao izay mena eo. Hita fa menako. Efa malahelo mafy anao angamba. Fa tena tia marina ve aloha ianao e? Inona ary no tianao ataoko aneoko aminao fa tianao aho? Inona re izany e? Teneno e. Teneno fotsiny hoe tsy andao ary ianao na misarotra na mora e. Dia tsy andaonao aky ary lisy na dia misarotra indrindra azy. Zany? Zany e. Nisy an'ilay zavatra tianao be iny nentiko aty dia andao sika hipetraka etsy amin'ilay toerana fipetrapetrahantsika etsy sady mihinana azy. Dia misaotra kia, ndao ary. Ndao ary e. Ary nanahoana ihany hoa ilay rangashimon? Efa mivoaka ve? Efa aloha fa ohatrany hoe raha pitsy no nampadiany pitsy vao tonga. Izay vao vakino amin'ny rassemblement. Dia manahoana ny fanantenan'lahy? Satria ve ny asa maramila ihany no azo amelomana ny olontiana ry lisy. Ka ianao kosa nefa ny safidy no miaramila e? Izao no teniko aminao Miaino anao eno ka. Na eo aza ny faniriko miaramila raikitra dia tsy voatery izany akory no iseho. Ianao ve mino fa mahay mandahatra ny fiainantsika olombelona Andriamanitra e? Mino tanteraka mihitsy aho. Ary mino koa ve lisy fa samy manana ny sansany ny olona tsirairay? Mino aho.
mino koa ianao fa samy manana ny fiantsoana ho azy ny olona tsirairay na le hoe vocation. Tena mino tanteraka. Ary mino anjara ve ianao? Minomino ihany aloha e. Satria mahakasika amin'ny fitiavantsika io dia misalasala ianao e. Mety ho izany koa ngamba. Tsarovana nefa lisy a. Fa na inona ezaka ataontsika dia efa misy zavatra ny manan'Andriamanitra omenantsika tsirairay avy ihany. Misy ohatra mianatra matematika fa lasa mpamily izy. Nisy mianatra dokotera fa mety ho lasa asa hafa alo ataony. Dia isetra izay manatrika anao ity maniry ny ho maramily izy fa mety tsy ho izay akory no asa omen'Andriamanitra. Ary raha zavatra hitan'Andriamanitra lisy a fa ampiovanao amin'ny toetranao io izay asa tadiavinao zany dia tsy omen'Andriamanitra anao mihitsy zany. Tena marina izany ry setra. Ka izao ary na mahazo angazomahana tsy mahazo a rehefa tianao a dia tia. Ary na aiza itoerako na aiza rehefa tonga ny andro hatolony atsika dia mifankatia foana tsika. Ohatra ny hoe makahery azy any ve ianao ry setra fa tsy nahazo engagement? Non, tena non zany. Milaza zavatra mety tsy dia mbola takatrao ary lisy. Dia ilozanao eto aho zany. Fa izy no teny an'izany e. Ka ohatra izany kosa ny fandraisako azy e. Ao raiso ny tanako e. Fa na inona seho a dia itianao foana. Misaotra ry setra malalako. Hatreto ny ry setra dia tena tsy haiko mihitsy ny mamaly azy hoe inona loatra no mahatonga tena tianao. Zany eo. Tsy haiko koa fa vao tsy mahita anao aho dia malahelo anao. Raha izao angamba ry setra no lozanao dia asa izay azo aho mety ho lasa adala mihitsy. Efa tena raiki-pity aminao aho ry setra. Haiko zany lisy a. Manana finoana fa hampandrisantsika izy amin'ny farany. Vao nahatazana anao avy ery lavitra ery aho dia nidobodoboka be ny foko. Fa manino? Tsy haiko. Azo ilozana moa aho ry setra. Fa iza no milaza fa andao anao e. Ndao sika ho temizay aloha fa efa mandroso ariva ny andro. Ndao ary. Dia ahoana ry setra? Inona izany no ataony se? Mikasika an'inona ny tiseho tenena amiko rato? Mikasika ny lisy tena malahelo azy ary se a. Ohatra manana tsindromandry zany izy a. Ohatra hoe fatany hoe tsy ho tafajanona eto a fa ny profy sy isandrasany. Ka maninona nefa na manapa-kevitra mijanona se mifanampy amin'izay fivelomana ho an'ny sesika. Izy raha teo koa efa miasa. Efa atao tsaiko ihany zany saingy mifoko mihitsy ny tsy resy lahatra. Efa masaka anao valifaty ny tafika malagasy ny saiko. Setra, miangavy an'se a ajanondry se zany. Tena marina e. Izao ny angaviako an'se rato a. Ary miangavy anefa mba ho tena ataony se ty. Lazao fa voninana tanteraka izay tiany sy hampanaovina ny tenako. Izao ary. Tiako a raha ataontsika test toy nataontsika ny landrika aloha lisy. Fa misy zavatra mampanahy an'se ve aloha e. Ny mampiahy tsy dia any loatra e. Tsy afeniko amin'se fa tena tiako lisy. Resy ny fihetsiny sy ny fitiavany manontolo a. Tiako hampakarinao tokantranoko izy saingy io sisa no tokony ho fantatro. Fa raha ny fitiavany dia efa tsapako sy hitako. Ka afaka hanampy avy izy. Ka oviana ary ny tiany sy hanaovana azy dia aiza no ahitana tany ravo. Io izy matory aty Androany io no tiako hanaovany se azy. Tsy hidiko ny varavarana miditra aminay roa dia afaka miditra malalaka se. Sady izy somary tia manao akanjo kely zay rehefa matory dia mora ny andrarany se an'ilay tany ravo. Mazava. Fa aiza aloha misy tany ravo? Mbola misy ampiny ao amiko ka le nanaovantsika tamin'ny landy iny. Eny ary fa vonina dia raha sanatrika taitra izy nefa dia ahoana? Anjarako indray no mandray fanapahan-kevitra amin'izay e. Mazava. Ndao ary aloha amonjy azy roa vavy amin'izay sao sasamiandro zareo. Ndao ary.
aleo aloha ifota ataon'izay hamonjy any amin'ny efitra misy azy roa. Aleo mitsaitsaika tsara so rendry zareo. Tena matory marina izy roa zany a. Sady mora atao fa ilisy no aty amin'ny sisiny. Dia aleo eto amin'ny tratra nety ny rarahako. Isa 2 a 3. Fa inona ty ataonao Rado a? Matiko ianao a? Tsia, mifona kely Lisy. Mifonafona ahoana e? Fa Lisy a, fa maninona ianao? Rado ianao Lisy. Tena tsy tiako ianao Rado a. Maninona no mifampitsapatapa ohatr'izao sika? Zany tsy mahafantatra izay momba anao akory e. Ka maninona no mifampitsapa ohatr'izao sika? Tena romotra be Lisy le. Sady mifaty amena be ny masony. Rado a, fa maninona ho a? Fa maninona anao a? Setra, vonjeo ary Setra. Tena mavesatra be ny lohako sy ny tenako rehetra. Setra, vonjeo ahy e, fa maninona ry ahy e? Setra! Zava-miseho ny malahelo be toy izao Setra e. Amin'izay Lisy mampalahelo be mihitsy iny. Izy nateriny Setra lasany iny. Fa maninona tsy misy mamalina rôrôlahy? Rado a, manontany ane ahy e. Rado, fa inona ny dikan'izao? Taranaka lolo vokatra Lisy. Ahoana? Somba miteniteny fahatany koa ary ty ianao. Fa taizany nafantaranareo an'izany? Alina ka. Tena tsisy zavatra mazava amiko mihitsy izay zavatra lazainao Rado ka. Nanao testa toy ny nataon'ny Setra taminao zahay alina. Tena nahoana? Vao nararako teo amin'ny tratran'ilay tany rafy dia taitra ny samboty izy. Sady tafafo mihitsy niezaka nanenjika izy ary saika anaikitra ny tanako ny voasambotra Setra. Zany ve? Inona moa no tokony handengahanay anao amin'izany? Ary nitomany izy rehefa voatazony Setra. Ny antsoantsovonjy toy ny hoe misy olona manenjika izany izy. Nitaraina hoe mavesatra ny lohany dia nalemy izy rehefa avy eo. Ka hono anefa e, fantany ve hoe nataonareo an'izany izy? Nahagagary Lisy a. Dia tsy nisy tadidiny izay nahazo azy. Niteny fotsiny izy hoe ohatry ny nanofy raty izany hono. Tena mba tsy napoiziko indray izany Rado a. Dia inona no ataontsika amin'izany? Io Setra tsy ahita teny io koa ny tsy haiko hoe ahoana. Setra, mitsangana moa e. Inona ary no azontsika atao? Soa aza vao aty am-panombohana dia efa fantatra. Tsy hita many antsony ary izy roa. Feno ny fepetra tsy maintsy andehanako mody. Mijanona ho asy afaka mifanampy ane tsika e. Malahelo an' Lisy loatra ahy. Tiako loatra izy. Tsy tiako ary tsy ho zakako mihitsy ny ahita azy raha mahafantatra fa taranaka lolo vokatra izy. Izay fa mamerina misaorako feno tamin'ny fiarahantsika teto ahy. Tsy androtsony an'izany 15 andro nomeny tafika zany aho. Raha pitsy maraina ihany aho dia handray ny taxi brosy hody any Ambositra. Setra, mba miangavo moa e. Mba mijanona moa rea. Eny ary, ny alina hono mitondra fisainana ihany landy. Miangavanareo roa nefa aleo mba hitokana kely fa tena mila fisainana kely mihitsy azy zany. Eny ary. Andeha ary anay fa miakarany aminay fotsiny Setra rehefa avy eo misakafo a? Dao ary. Tsy mazava amiko ny tianao atao Sergent Setra. Efa nateriko any amin'ny magasin daholo ny fitaovana rehetra taty amiko tompoko. Tsy afaka hiandry an'izay 15 andro andefasana anay aho. Raha azonao atao moa kapitaine, izay vola tokony mbola ho raisiko dia omeo hafa izay no andrasako ataoko frais.
ka izy convoi anatitra anareo any any sergent. Tsy afaka iandry an'izany intsony tompoko. Efa tsy tafajanona dia loha mialy. Anome baiko ny comptable ary rehefa avy eo dia afaka mandray ny volanao ianao. Dia inona zany izao no eritreretinao atao sergent? Tsy ato amin'ny tafika-rery ihany mon kapitaine no azo ivelomana. Nefa dia tsoriko aminao fa fahatsoana be vavy izao nataonareo izao. Fa izahay no naninona se? Miainga vity amin'ny kompania eny proposition ndrangazoma mon kapitaine. Haiko tsara zany. Tsy maninona fa any andro mbola ho tsarovanao zany sergent setra zany. Mandra-piaona ianao e. Malakilaky ianao rado a. Aizy izy. Aza hitako ka efa rasy le ry. Tena mba tsy lasa kosa aloha izao nataon'izao ka. Rado a. Fa dia izao ve ny tena fanapahan-kevitra serisetra? Eno a. Midina aloha tao anatin'io fiara io ianao. Mbola tsy feno io. Tsy ofranao andery izy roa. Fakafakaosidinio daholo izay rehetra nataontsika niaraka teto e. Dia mandraisa torohevitra ho ahy ary ianareo. Marina letsy izany setra. Haiko ny alahelo ny se. Mandehana ary dia tonga avasoa nefa aza manadiny. Rehefa matsiaro dia mandeha anaty fa miandro ianao foana izahay. Fa hono a. Dia mba ahoana izao lisy? Tena tsy nilaza sy tsy nampahafantatra azy mihitsy ahy. Na izao andehanako izao na le zavatra anankiray iny. Miangavanareo roa koa nefa aoka mba ho tsy ambaratelontsika ireny zava-nisy ireny a. Dia andeha le zelary setra. Dia ho folo lava ety tanàna ny rahana niaritra ny mafy ity. Eno a. Tsy maintsy andeha tokoa le tsara ato. Hijery sy hanorina fiainam-baovao afindray. Tsarovy anefa fa miaramila ny tenako. Miaramila ny ala. Tsy maintsy mikaroko mba tsy ho karohany. Rehefa tonga any ambositra rado dia manome toky an'se fa hosoratako tantara zao tantarantsika se zao. Andefasako tika an'se rehefa vitako izany. Ary amin'izay fotoana izay dia ho tsarovany fa izany mpanoratra iseny mpilalao. Manoratra taratasy ho anareo ary rehefa tonga any. Izay ry aloha fa efa mavelona ny motelan'ny fiarako ity. Etsy ifandray antsika se dia mahereza se rato. Se koa mahereza setra. Ianao kosa etsy ho roky nora zandra. Dia misaotra tamin'izay vitanao. Dia veloma. Dia ankaherezo lizy a. Veloma setra. Dia aza manatino. Dia niakatra tao anaty fiara hitondra azy tokoa setra. Efa nahazo ny toerana hipetrahany izy. Nitodika farany taty aminay sirahady sady nanofahofa ny tanany. Dia nrotsaka mora ny ranomasony. Niezaka nofafainy tamin'ny tanany izany. Tsy nerika taty aminay intsony izy mandrapitify ny fiara nitondra azy. Niodina taminay sirahady ny tany aman-danitra. Nrotsaka ihany koa ny ranomasony. Nalahelo an'ity namany ity loatra izy. Malahelo loatra ary landy. Inona koa moa izany no mbola tokony hijanonako eto? Tamberina ataotsaiko avokoa izay niarahanay roa lahy rehetra. Reny dia tsika telo mianadahy tany Akaramaity ireny. Fa dia diso loatra ahoana setra ny tsy nahazo engagement. Nijery aty amintsika daholo ny olona rado a. Andao aloha tsika hisotro jus naturel etsy. Dia mijery taxi hitondra antsika andeha hody. Mahereza izany malalako izany e. Mbola eto any ampy anao.
Azakivy anao ry akamako, resy tsy miady tsy mba namako, erezo an-trany. Azaondrika ny lohanao, sao de rendrika ny herinao, atrakao ihany. Ampely sy vahona, izany fiainana, masoandro sy rahona. Ao anatiny ingidy, lay mamisy sarobidy, fa tsy tonga ho azy. Tena tsy tamany eto Ambositrentsony ahy. Inona moa no mbola tokony ataoko eto inona? Reo mpiara-nianatra tamiko efa mianatra iny amin'ny université daholo. Ny fiainana eto mihasarotra isanandro isanandro. Amin'izany koa ny olona tsisy izay tsy manontany hoe fa naninona hono ny nody, angatsy na azo engagement. Tena aleo aka. Ny saiko toa tsy mety ho tafatombona fa lasa any amin'izy foana. Toa tsaroko avokoa reo ny rana rehetra. Mba nahana hoana nga izay ihany. Tiako foana izy na dia taranaka lolo vokatra azy. Lolo vokatra. Ilandony ny eritreretina fa lolo vokatra. Nefa delisindray no. Tsy te isaina zany tsony aka. Tsy avela mihitsy eto Ambositreto e. Tena mila mandray fanapahan-kevitra amin'izay atao fa tsy ilao izany taona eto. Ndera nga hiakatra ny Antananarivo aho dia any aho mijery an'izay tokony ataoko aho. Le respect sergent. Inona iny taratasy fentrese iny? Taratasy avy amin'ny sergent ser ty sergent. Avy any amin'ny setra hoe eto aty ary. Ie, tena soratana an'le rity. Misaotra ry zandry ah. Ray volana lasa toko maty izay. Aleo ary aloha jerena ny ato anatiny. Antananarivo 4 Oktobra 2024. Ansery Rado. Miara-banseha amin'ny alalan'ity taratasy ity ny tenako. Mbola salama tsara na dia mihinana tsy kelikely aza ny eritreritro noho zavatra maro izay fahaintsay ihany. Mino kosa fa mbola salama tsara se, indrindra ilando fombatiny se. Tsy ho lava ny teniko fa arak'ireny efa fanambarako anareo reny dia nanoratra mba ahafantaranareo fa toto somatsara taty aminay. Manoratra koa nefa aho ankehitriny mba ilazako amin'se rato fa no tanterahako ilay teny nataoko tamin'se. Tsy afaka hijanona amin'izao fotsiny anefa manoloana ny azarotry ny fiainana. Ny saiko mihitsy no mipotitry ny raharaha miaramila ka tsy afahako mijanona noho indray ny asako amasivily aho. Eto Antananarivo aho ankehitriny izao manoratra amin'se izao ary efa manomboka manangona namana mba hanatotsako an'ilay valifatotra amin'ity tafika malagasy ity. Aza matahotra se fa na inona ho vokany dia vonina izakin'izany aho. Izay no azoko lazaina fa dia ametraka ny veloma sady ho an'se. Veloma koa ny amin'ny lanjo zandrikeliko any, tsy manationana ho mihitsy tsony hoe hisetra. Lazao izy fa tia nisy foanao ihany koa na dia tia tany lavitra ty azy. Aza gaga ise raha mahita tasy eo ambonin'ity taratasy androatako ity. Vongan-dranomasoko nirotsaka teo ambony teo io. Tsoriko amin'se rato fa mirotsaka ny ranomasoko eto ampanoratana ho an'se. Veloma dia mandra-piaona. Manam-pinoana fa mbola isy fotoana iaonantsika indray. Setra lay miaramila naman'se nalefanody. Setra dia sanatria ve dia ho tanterahan'se tokoa ilay tenin'se taminay.
tsy ahavitan'izany koa sy serisetra. Ndeha hamonjy fodiana aloha fa tsy ho hita eo ihany ve aloha izay toiny. Tantely sy vaona izany fiainana masoandro sy rahona ao anatiny ngidy lay mamisarobidy fa tsy tonga ho azy raha mbola misy fofonaina eo no hery entina miainga tsy ho lavo antany. Landy a ahoana aingany ianao fa misy vaovao lehibe ho lazaiko aminao. fa inona izany e sa nahazo rangagement ihany ve setra na tonga taratasy ho antsika izy. ay kosa ahoeo jereko tiary miarahaba se amin'ny alalan'ity taratasy ity ny tenako mbola salama tsara tena malahelo mafy azy ary rato a raha ity taratasy nyity ne zany tsy milaza ve ity fa anao tsy ho lasetra zany mihitsiny vao namaky azy dia ilay teniny tamintsika ny tsaroko. dia ahoana izany inona ny tokony atao amin'izany. Inona moa no azontsika atao eo. manana io avy ny marina maninona nefa raha mba andefasanao taratasy izy dia resena lahatra tsy hanao an'izany. ka aiza ny adresy andefasana azy ity hoe any Antananarivo fotsiny ity izao ny voalaza ny atoko. eny marina koa aloha izay. ary nahita ny lisiany ve ianao. saika tsy vitako ary ny nahampangiana azoko. efa tsinjoko mialoha dia ahoana ozy izy. tena nanometsy ny antsikaseinao izy naninona hono tsy nolazaina taminy izany. ka tsy nolazaina hoe isetra no nolaza tamintsika ny tsy nitenenana taminy an'izany. mba mipetraha kosa aloha ianao eo amin'ny toerany dia inona re izany tena lasaka amin'ny be mihitsy ary rato a. dadana ena nafatra anao fa tokony resaka mikasika ny raharantsika hony. maninona moa raha anio ariva ary dia resahany. vao mainka tsara be izany raha afaka ianao fa hono a ianao ty ve tsy mba nony. tena ohatrany tsy ahatelikanina mihitsy ny azaniko. tsy mety izany sady jerena ianao hoe sady efa rera-tsaina dia mbola ho rera-batana ihany koa izany. andaoka tovolahenjen'olona iny izany fa naninona ary mety nangalatra iny izao na mety nangaro-paosy. ajanolo kely aloha taxia ajanolo kely aloha mijanona zany janona raha teo faty alahy mijiraingana atao anaty taxi malaky andao taxia malaky lao misaotratrandren'olona reny tsika fa izy no anarany sy papy reny anarako tompoko. izany ve tsy solona anarany tena izay mihitsy reny izy. ary aisy no mipetraka any ambodiny sotro re tompoko. tena any amin'ny tanàna mienjana ane zany zandry aleo an'izay no aterina zany taxia. fa izy ary ty olona ity sady fa veto no matanjaka be raha zao fahitako azao so dia mba polisy ary lerina maramila tena voafandrika lary babi tena izy ty jereo fa jerevany avy eo amin'ny rétroviseur foana. aiza ho aiza ty misy an'se ery alohaloha ery re tompoko misy fanaripako dia eo no mitsofoka makany. ay eto zany zay no apetraka taxia ity ny frenao andao ary tatiko anatrano sy ahy andao fataraiky le tsely babia zaho elahy vao tena tratra fa elan'ny toratorana le ato re misy atompoko. ay ve voayary ny varavarany tandremy be fietsy dia fa matiko zay ary akato ny varavarana fa iresaka tsika
inona ty mampangovotra ny se ty tsy amonina anao inaninona se mihitsy a raha ohatra ka milaza ny marina amiko se fa le tsotra ny fanontaniako ianareo siza no mipetraka ato Zaho izy ny zandriko re tompo. dia aiza io zandry se io Mody any ambanivohitra izy rehefa alahitsy asabotsy. ay dia inona amin'izay ary zany no antony nanenten'olona ny se teo maty se raha tsy teo Misaotra anao tokoa aloha Ramose. setra no anarako fa adiniko tokoa ny teny tamin'ny se dia toy izy ary Avy nangalatra izay tompoko. nangalatra andro amin'ny 4 tolakandro tena manao totoana ianareo zany fa misy namany se zany Ie, efa da zay niaraka. Samy nisaraka rehefa raikitra ny sakoroka. dia inona ny nangalarinareo Saika reny grossiste reny no napasaka fa tsy raikitra. Tonga tapoka ny pra dia nitsoaka izay rehetra. dia aiza daholo ireo namany se ireo Andro zalahany. fa ianareo ve zany efa manana namana sady ianareo efa da fotsiny Misy ihany ka. ary fitaovam-piadiana ampiasainareo maninona tsy valensy ny teniko izao aloha tsy amonina isambotra ny se aso izany mampatahotra ny se ho namanareo aza raha ohatra ka mety ilainy zany Misaka vavavy tiry. rehefa tsy teny eny se dia miala tsi fa voatery amonina ny se amin'ity basiko ity indray ary zany dia Mifona re hafa. ka lazao ary raha mbola teo velony se Manana re izay tompoko. dia aiza leto fa maika Ao amiko ny ana tompoko. sy ary malaky fa toroa fa taraiky Fa tsy vononao nefa aho. tsy mpamonin'olona aho hoe aiza no misy an'le basy Andao ary. Reo le izy tompoko. fa taiza daholo nazaonareo andreto Reny zandarina polisy matina ireny tompoko. Dia misy vidiana ny sasany. ay tsara zany ka ary aiza ny bala sa basy fotsiny no ato Misy ao ka. tena tsara zany azo ampiasainy reto zao etiko aloha reto dia any amiko no apetraka dia aito aty daholo ihany koa zany bala zany no jereko dia sady hoetiko Ka vonozy zalahany ato tompoko raha vao tsy hitany ato reto fitaovana reto manofatrano moa nareo no ato Eny tompoko. dia ohatrina no hofatrano se mbola tsy voalosa efa voaloha daholo 3 volana. ay Zany hoe eo amin'ny 3 alina eo. dia zao ary omeko 5 alina se dia ny 2 alina zany ampiasainy se amin'izany zandriny se zany dia aloha avy ihany koa ny hofatrano zao dia miaraka amiko se dia any amiko aloha no mipetraka mandra-pahitantsika andreo namany se ireo Misaotra indrindra tompoko. ka tsy tokony andrely tsika fa mandeha ny fotoana mandeha natelo ny hofatrano se aloha dia latsika izao tia ny vola Eny ary. aiza daholo nahitanjalany reto fitaovam-piadiana mahery reto le aza iza ny mieritreritra hoe trano kely malotoloto sy ratsiratsy toy izao no manafina zavatra koavana be toy izao tena misy ampiasana mihitsy aloha reto ka ny fomba ahitana an'izany naman'le ry izany zany sisany mission tsy maintsy atao manaraka dia misaotra anareo zalahy amin'izao fiarahantsika izao ny teniko aminareo dia ny hoe olona mitovy tanjony tsika samy efa nanao fanompoam-pirenena daholo ka everiko fa hitovy tsara ny tandemina Tena tsy napoziko tsotra toy izao anao raha setra. Inona no mahatonga ny setena zandry papia Tena tenda neny aiko mandra-pahatonga n'izao fotoana ionantsika izao inona ary ty Voalohany everiko fa olona isambotra azy se tamin'iray mandeha iny. Faharoa manaraka an'izay nitazominareo ireo fitaovam-piadiana taty amiko ary tena tsy afeniko aminao fa tena kely mihitsy ny aiko nandritra n'izay fotoana izay. izao ny teniko amin'sery papia maty se toy izay raha tsy nanavitra ny se ary ampahafantariko anareo ihany koa fa rehefa teny natao dia tokony tsy famadihana Misaotra ny serisetra. ka tsy afaka hijanona maritreto ary aloha tsika izao fa araka ireny fanafinana ataontsika halina ireny dia reto aloha ny volantsika zaraina 5 mitovy izy ity satria mety samy manana ny zavatra manahirana azy koa tsika fa amanaraka dia ny atsasaka izay avitsika no zaraina fa ny atsasany kosa anaovantsika asa soa asana mety aminareo zany Tena mety mihitsy zany setra. Sady efa maro ihany koa neny 400 amin'izao io ary dia samy mandray ny azy maimaika dia rehefa mivoaka eto samy maka ny lalana aza dia amin'ireo lalana mahazatra foana no alefa
mba miotiotona kely any laisany tandre mifety tsy asao misy mahatsikaritra okey raha setra milay beranga. Tena enjana mihitsy ty rasetra ty a. Tsisy midila mihitsy ireo plan melery amin'ireo zavatra ataonay. Fa ny tena reveko amin'ilay kosa aloha dia izy tsy mba mamelo majinika e. Fa izay manembatsembana azy ihany dia vita daholo. Efa firy zao ny fitaovam-piadianay amin'izao. Ary le ry tena tsy mba matahotra izany amin'ny atoandro. Izy koa efa manana fitaovana maro any vanatare. Hany ka miaina toy ny olona rehetra ihany izy amin'ny atoandro. Mafimafy hoe zany radio ambadamy zany fa to vaovao. Ka ty resaka tsy fandriam-pahalemana efa mandreraka ty no ato Ramsea. Sa ieno anao? Alefaso aloha arana miaina. Araky ny tatitry ny vaovao azonay eto amin'ny fampalam-baovao dia mahazo laka mihitsy tato ato ny fanafian-jola amin'ny tapiadiana. Atao anatin'ny herinandro zao dia saika efa ho isan'alina mihitsy no misy ireo mpivarotra amgadiny sy ireo mpivarotra vaventy no misy manafika. Ny ankabeazan'izy ireo dia saika ireo teratany karana sisino daholo. Eny zao fa misy andinjola vaovao miorina indray eto an-drenivohitra ka izany setra izany no mitarika azy ireo. Andiaro arahintsika ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny komisera lehibe ny polisy miady amin'ny jola na ny service anti-gangs. Araky ny renseignement tonga teto am-pelantananay dia misy andionjola vaovao miforona indray tato ato. Groupe de 5 izy io ka izany atao hoe setra izany ny filohany. Voalaza fa miaramila ny aly ty setry ty ka sady matanjaka izy mivaventy. Nalaza ihany koa izy teo amin'ny fahaizana mitaritafika fony mbola miaramila araky ny renseignement azona ihany. Eto an-drenivohitra izy amin'izao ary manana fitaovam-piadiana maherivaika tokoa saingy efa nanao ny asa miaramila daholo ireo namany. Dia inona zany tompoko no fepetra efa niraisinareo satria dia miororo tokoa ny olona amin'ity andinjola vaovao ity. Efa naka renseignement mikasika azy zahay satria tany amin'ny camp militaire 508 amin'ny tany Morondava izy niasa talohan'izao. Efa miparitaka ihany koa ny sariny ary misy mpitandro filaminana manao patrouille foana amin'izay toerana iverino falasibatra. Voamarika mantsy fa ireo mpivarotra vahiny ny tena tafian'izy ireo. Ny afatra tianao apetraka ho amin'ny pianoantsika farany ary tompoko. Arak'izay fanambarako teo dia efa naparitaka ny sarin'izy io. Ka raha misy mahasikaritra olona mitovy amin'ny sary naparitaka iny dia iangaviana mba ilaza haingana amin'ireo mpitandro filaminana akaiky azy indrindra. Karaha indray zany madama. Dia tsy foana mihitsy zany ty asan-jola ty. Ka adsoina ataon'ny fanjakana kosa anie zany Ramsea. Fa nahoana hoe ianao? Ka zany hoe miaramila ny ala iziko. Maninona ny tsy nitazonina ny asa izy fa navela hiala? Izao lasa mivadika sy miady amin'ny fanjakana fotsiny? Ary mba lalitra aina kosa ianao madama. Raha za kosa aloha ny teo amin'ny toerany dia tsy hitako izany mezana tsy ny asa. Manahoana ianareo menada? Manahoana ianao Ramsea? Fa inona zao adevitra anareo zao e? Ty asan-jola isan'andro ty Ramsea. Fa nga mbola mitofoana izy io ankehitriny. Vao avy mihaino vaovao teo zay Ramsea. Fa misy an'izany andian-jola vaovao zany. Tarihan'izany atao hoe setra izany indray hono. Zany a? Dia faly ve hono le olona nefany? Aiza Ramsea no azahoana azy. Manana fitaovam-piadiana maheribe ny ondry zareo e. Ary tsy vitan'izany koa fa miaramila ny ala ngeony izy io e. Ka raha tsy kay kosa izy Ramsea. Aiza ve moa Ramsea ka formenao any loha sy ny sainy manontolo. Avy eo izy averinao mody. Nefa ny tsambaratelo ny tafika hainy daholo. Ka raha tsy paiso izy tiako. Grave indray zany a. Ianareo zany ane ohatrany makasitraka ny ataon'ity setry ity e.
Tsy mankasitraka kosa izay ramose fa hita hoe tsy mety mihitsy ny ataon'ny fanjakana. Maninona moa no mampiditra tovolahy manao asa miaramila nefa tsy omena asa? Raha azoko tsara ne ramose dia ireo dahalo any amin'ny faritra izany mety ireo olona vita asa miaramila avokoa e? Zato isan-jato madama. Raha zaho kosa aloha no mahita an'izany setra izany dia tsy afeniko aminao ramose fa tena manaraka an'ilay riny vany. Dia raha izao izany seny mahita azy dia ahoana? Lasa ramose tsisy débat intsony izany. Aleo maty rampito toy izay maty androany. Na ny kalohanina an'io aza ne ramose tena efa enjana be a. Ary ianao madama? Ny tena vehivavy moa ramose afaka hanao inona? Ny azoko atao fotsiny dia mivarotra ny entana izay azony zareo. Tena teo eo aminy izany nareo a? Fanga andramisa lery. Jereo aty kararo ty aloha dia efa kio ty. Clémence Traodon. Dia setra. Tsy karatry ny miaramila ve ty ramisa? Dia taiza io no nanao miaramila ty olona ato anatin'ny kararo ty? Voalaza aloha fa tany Morondava. Fa ianao ve io ramisa? Ka izany mihitsy anie ny voalaza teo hoe nanao miaramila tany Morondava izy e? Eny za tokoa io, za no setra aminy. Zany ve? Efa ela be ny no neny resaka anareo teo e. Ka hono a? Maninona tsy mitovy aminao? Aleo tsy ambarateloko izany e. Aza mikropaka ianao. Fa izao aloha ty misy vola 10,000 omeko anareo mianadaty. Fa vola tao ino ty ramisa? Ka tsy sairana indray ary ve nareo e? Ento ty ho a ramose rehefa tsy andray izy a? Mbay a. Zarana roa dia samy oke. Vokatra izao fiaonantsika izao aloha nanomezako an'iny anareo. Fa izao aloha ramose a. Misy polisy mandalo iny. Sao dia hitany eo ka hisambotra anao izy. Tsy mahafantatra reny. Manao saritavana za miaona aminareo ty e. Tena manatony ity amintsika ane izy izany e. Hitanareo lasa potiny izy fa nijery antsika. Ramose a. Hiaraka aminao a. Sao dia fanapo fotiny kosa izany e. Tena vonina hisotrona leoko maty a ramisa. Mafy ane ty e. Zao ary a. Raha tena vonina ianao miandry ianao ety manodidina ety raha pitsy toy izao dia misy olona saiko makanao eto. Ahoana? Vonina ka. Okey ary. Zay fa mandra-peonary aloha dia raha pitsinay izany miaona. Tena tsy mampino hoe jolahy dia manome vola antsika. Mety ny azy ka. Mba manome koa indraindray rehefa mahazo be. Dia vonina anaraka azy ve izany ianao? Angalatra ane izany e. Tiako ny fiainany. Malahelo olona. Mijery madinika. Efa vonina madama fa tsy mipody tsony a. Ka zarao amin'izay ary aloha ilay vola fa maika mba hividy hena koa ka. Marina izany. Kitapo latsaka ty. Ty any ianao e. Dia mahaiza mitsitsy a. Misaotra azy aloha e. Oviana indray ary izy no andalo eto. Tsy isan'andro kosa ny kilalaon'ny ankizy. Zao a. Araka ny vaovao mari-potitra azoko tamin'ireo namantsika miasa amina banky iray eto Andrenivohitra dia hisy fiara hitondra vola 500 millions hiakatra avy any Tomasina ho aty Antananarivo. Dia amin'ny folo maraina eo no voalaza fa hiala amin'ilay banky ilay fiara mitondra azy. Ka fiara anankiray a, fiara lehibe io mitondra ilay vola ary ny fiara Mazda anankiroa kosa no manaraka azy. Dia eo braketsika io vola hoentin'ny zalahy io. Ka tsy anahirana be ve izany anafika amin'ny andro atoandro izany raha setra? Ka izany ane no ivorintsika izao zalahy e. Somary raha ohatra ilaisany misy mahita hevitra izany dia izay no andrasako. Ka izao e. Andrasantsika amin'ny lalana mangingina dia eo no petahana. So dia kitontolo eto izany zandra. Be anely ity ny fiara mandalo amin'iny lalana iny e. Andraso aloha fa tia miantso ity ilay olona ary. Allô? Miainga raha-pitso? Dia tsy mbola fantatra mana izany izay fotoana injany a. Fa inona no mahatonga an'izany? Ay ve. Eny ary fa engany mba ho izay. Fa siro se fa raha pisy tokoa a. Okey ary. Miandry izay vaovao avy any amin'izay izany izay a. Ndao ary. Ahoana tsara hoe? Salasala be indray hono izany ndra mpitondra vola andeha atoandro. Dia tsy ho ampahafantarina mihitsy izany izay ora andehanany.
fa na alina na atoandro dia asitsika hoe sa hoana ay tsika no ahita toy zao tsony dia zaho koa nefany any Atsirabe koa amin'ny herinandro hisy vola 500 millions ihany koa hoentina miakatra efa miandry confirmation fotsiny tsika io ndray dia NBN no amelesantsika an'io fa efa misy olona namatsika ihany koa zany any amin'ny telo ariny apetrano atsika rehefa avy manafika tsika dia hanafinana ny fiarakodia ihany koa. Ok ary tena milamina zany raha setra miandry biby avy aminao fotsiny zay dia milamina io nety velo formation nataony laisany tena nety setra tena mileo iny mihitsy aye voafehinareo tsara mibasy tena efa ao mihitsy kapable fa rano ary aloha fivorintsika dia tandremo fitondratena mamerina zany foana amin'ny laisany io besehoseho hoe tsiseroa io raisy potsiny eo anenareo tsy misy mahazo misotro na mitatritraka mandritra ny alina satria andehanao mission lehibe tsika zay dia tandremo ny telefona laisany voalohany ok rangahy dawary sur araka ny antso adytsika tany Tomasina dia tokony miala zao amin'ny efatra tolakandro zao zalareo araka ilay volaza dia fiara telo ihany zareo miaraka fa misy fiara itsena azy avy ity Tananarivo ka noho zany dia eo amin'ny fidinana miditra ny tanàna Nanjiro mihitsy tsika no amely azy tadidra laisa avy toerana io everina fa raha tafala ny Tomasina amin'ny efatra zany zareo adiny tao hoe adiny firy zany adiny efatra eo dia amin'ny valo alina zany izy tokony mandalo eto amintsika eo amin'ny toerana io moa zany marina kokoa misy dikany matoa zalahy manao lavalina mety amintsika tsara nefa zany matetika mantsy amin'ny atoandro foana no misy asa fanafiana tahaka antony so fa misy an'io mpiasa amin'ny banky io aza mba mampahafantatra antsika an'izany noho zany dia mizara telo ny ekipa ny ray Tarinsery Baby miandry ery ampidirana amin'ilay avoana kely matazana fiara miakatra avy any Tomasina iny ok lesbaina ny ray kosa Tarinsery Bola ok setra ianareo ndray dia somary mahazo an'ilay vato amin'ny sisiny ankavanana voaray velo voaray setra za kosa mitarika ny ekipa fahatelo miandry ery ambany ery rehefa tafiditra ny faritra ambenantsika zalahy dia manaraka fary zay tsy misy mahazo mitifitra fa miandry baika avy ety amiko mazava velo ok ary velo maro ny fiara dia manaingitsika andao taritinareo ny lalana ary bola zay manaraka avy ato rina efa samy vonona sy mifana daholo mibasy vonona tsara ka dao amin'izay ary zalahy dao ary efa mivaly mahery dimy zao nefa mbola tsisy marika na fiara hitatsika foana zalahy zany hoe mety sy niala tamin'ny efatra indray ngamba zany zalahy lasa aloha fa ty miandro ty lery allo efa miandry any zalahy mihitsy zay zao efa sur place mihitsy ahoana tsara amin'ny 12 alina indray vao hiala any lelika fa inona koa dikan'izany karaha izany ane zany dia any amin'ny efatra maraina zareo vao mandalo eto amina eto grave ndray zany lelika tsy miandry antsony zay fa sao misy mahatsikaritra na ny fiaranentinay zay fa tsara hafinako ok ary ny fiara telo dia misy jiromena mitaritra azy eny ary anjaranay sisa
efatra latsaka zao ry zalahy tena manjavona be zany. Allô papi, ahoana ry setra? vonina Efa voniny tsara zay ry setra. okey, tsy mitifitra nareo raha tsy tafidy tantetezana daholo ireo fiara telo ireo a. Okey. De le fiara mitarika no lasepatra reo voalohany tsy afaka mandrotsona io fa ho tafajan'ny eo tatezana. De anjara ry bola indray no mamely avy ety amin'ny sisiny. Tandremo fa tsy tokony ho tara fa tsy ahatsika tsony reo zalahy reo raha vao tafavoaka ny tetezana. Okey, bainina. Ndao azy. Allô bola, mandray anao tsara zay. raha vao manomboka mitifitra papi a de manomboka koa ny anareo de atodio am'le fiara mitondra vola ny tifitra anareo. Zay nareo telo mirahalahy zany de miara mamely daholo e. Okey ary, voray lehibe a. Atosika mba hiakiny ery amin'ny ilany atsinanana. Anjalanay kosa ny manaraka tifitra avy aty aoriana. Izay anjerahany io fiara io any anaty rano ny tanjona. Mazava? Okey ary. Izay efa miara mandray amin'izay nareo zao a. Ao ve papi? Ao tsara ka. Paul? Pare tsara. Okey. Aty amin'ny 2 kilometra miala nareo zay zao a. Raha nandeha araky ny toromarika dia afaka minitra vitsivitsy dia andalo eto amintsika ny fiara mitondra azy. Eto aminay zany. Ino fa mialana? Sady mandeha mafy be le rony a. Papi, vonina? Vonina tsara e. Vonina bola? Ao tsara. Okey. Zany efa eninareo mandalo eto aminay zany zalahy zao. Mahatazana tsara ve nareo papi a? Mahatazana tsara ka. Io fa efa hiditra ny tatezana zalahy zao. Manisa telo a de manomboka. 1 2 3. Paul, maheno bola maheno sa tsy maheno e? Maheno tsara ka. Iny teto bianla de ho aizeo lahy e. Zay koa no mamarana azy avy teoriana e. Tady mihotsa aiza anao ramsa. Tiany ianao ty. Fa nijerana anaty ny anankiray. Mialany kory bainina. Aleo manary tena ny anaty rano toro eo namanareo reo. Aseseo zalahy ny tifitra. Asio. Zahay. Ampialaisany tsara zay. Okey, azalona amin'izay tifitra. Midina injana amin'izay. Malakilaky sao misy fiara mandalo e. Ndao ary. Ny sasany a miandry ny fahavalana anankiroa. Ise kosa ry papi a. Maka injana ny vola ao anatin'ny fiara. Tandremo sao mbola misy velona reo bandy reo a. Ity mbola mitady hetsika aleo asiko ty. Ary ao anapoako ny valavalana amin'ny basty mataraiky e. Zay. 3 minitra ihany de fitatsira opération a. Ao le tsy ampidivo ankinao anaty fiara. Zay. Malakilaky miakatra amin'izay taraiky tsika. Veloma fiara ry papi a. Ndao ary. Anao tonga de demarera ty tonga de lasa zao. Ndao ary. Alefaso mafy e. Asa taitra resa fa ataoko départ américain ty ndao ary. Tandremo fa misy fiara iny aloha iny a. Sorona manjala iny. Alefaso mafy e. Anao ve fa 120 km mihitsy ane zao 120 km à l'heure. Nisehonasa fanafina indray iny lalam-pirenena faharoa iny anykeo maraina tokony ho tamin'ny efatrora tany ho any. Fiara nitondra vola zato tapitrisa ariary avy any Tomasina mantsy no voatafiky ny Andion-jolahy amin'ny Tapiadina. Teo amin'ny tetezana miaro fiakarana miala nanjiro no nisehony izany asa fanafina izany. Maty daholo ireo mpitandro ny filaminana tao amin'ny lay fiara nitondra ny vola ary voalaza fa nianjera tany anaty rano sy anjana kosa ireo fiara roa nanaraka azy. Lasany reto Andion-jolahy reto avokoa ny vola rehetrarehetra atao anatin'ity fiara ty ary voalaza fa nitodi-doha niverina any Tomasina ny fiara nitondra azy ireo. Hatramin'izao dia mbola tsy hita ireo jolahy reto. Araka ny fanampim-baovao ihany dia mbola ilay jolahy fanta-daza eto an-drenivohitra atao hoe setra ihany no ayahiana ho navitan'izao asa fanafihana izao.
milamina zany aloha ny amin'iny a efa voazaratsika avokoa zany zay ny vola aloha ary efa narotsaka any amin'ny compte ihany koa ny ambiny ya dia ny mission ataontsika manaraka sady farany ity ny mission ataontsika eto an-drenivohitra ety dia le ataontsika ny behenjy efa milamina ihany koa ny paika rehetra efa vonona ny olona ampetrano antsika sy ny toerana anafianana ny fiara rehefa avy manafika tsika ity kosa dia amin'ny sivy maraina no anapohantsika azy a dia amin'le tetezana voalohany hiditra ny tanàna ny benjy no andehanantsika efa nanao etida tany a tsy misy atahorana na ny toerana ny sirantsika na ny fotoana anaovantsika ny mission 10 kilometatra mianatsimo no vilitsika rehefa avy manao ny mission dia any aloha tsika ny miafina efa misy toerana sy fiarahantsika ampiasana ihany koa ao efa misy olona tsara sitrapo vonona iara-iasa amintsika koa ao io no mission tsika farany eto amin'ny renivohitra dia miala etsika ka hitodoy akandrefana indray zany setra any amin'ny faritry Morondavany zany sady efa manomboka manepotra koa ny eto tanàna eto efa feno sariko daholo ny tanàna rehetra any amin'ny gazety sy ny televizion ka marina ny tenin'ny babiteo tsy maintsy miala kely eto tsika aloha mba andremena ny saindreo mpitandro filaminana hoe milamina ny tanàna dia avolao mba lamindamina indray ihany koa aloha analamanga ary hitsidika sy hitsapan'ireo namako anomena be indray tsika izay ry aloha dia zao aloha izy samy ilo makaina tsara ny antranony avy so misy mahita na mahatsikaritra tsika afaka telo andro zany tsika mifampianso dia any benjy indray ny afirantsika manaraka ry bainina tena amin'ilay zany setra ny aina ny salama zay ary sirare Rado ianao ve mba maheno vaovao fa tena lasa jiola raindany ao Antananarivo aneo ny setra efa eniko zany na ireo mpiara-miasa aminay ao amin'ny camp zany dia mandrian'izany daholo dia mba ahoana ozy ry zareo dia samby gaga ry zalahy ny commandant de compagnie zany tsy ahita teny mihitsy satria ohatrany misy baiko midiny zany ao zao hoe baiko midina ahoany hoe manao fanadiadiana amin'ny fiainany setra sy ny tsy nahazoany rengagement médecin après la mort zany dady zany moa ao an-trano dia tsy miteny tsony fa dia efa mandatsa fotsiny sisa tena grave be kosa aloha le ry ary tsy mitsitsy mihitsy nono fa tena mamono ohatrany tsy mety mino mihitsy ny saiko rado hoe dia iny setra niara-naina tamintsika iny no lasa jiola atahorana toy izao zany manahirana amin'ny olona tsotra toy ireny rehefa mivadika asa aloha na mba efa maheno an'izany vaovao zany zao lisy na ahoana fa maninona moa raha jerenao any izy dia mba lazao izay vaovao misy aty fa so indray manome tsiny antsika izy rehefa avy eoko tena marina mihitsy zany aleo fa hiezaka ho any amin'ny andro antolakandro dia ifampiresaka amin'ny mahakasika an'izay ody ry lisy mandrosaka Irlandy fa tsy midy io fa manino ndrisa tsy salama tsy haiko aky fa ohatrany miareraka zany maharary foana ny lohako mba mamonjea dokotera ihany ry lisy fa sao dia mivadika aretina afy eo zany ka tena tsy teo any aky fa inona zany no tindry atao amin'izany aleoko aky maty toy izay iainan'izao fiainako izao lisy aza dia miteniteny foana mitsangana dia andao hiaraka isika andeha namahora monjy dokotera jerenge tindry sady miamahiny lasa fotsy atsatra be tsy fantatra hoe ahoana misaotra ry landy fa tsy hoany lisy fa inona ny mampitomany andry fa maninona lisy namandriane lazao aky raha manan'olo andry arana mamaha tena malahelo any setra ry landy
Eny asana efa nahendry fa lasa jiolahy mahetry faika be any Antananarivo any any ahoana izy Eny kia efa eny tokoa izany ary rato aza ne naniraka ao aty amindry mba hilaza n'izany vaovao izany fa iza nefa naheno ny lisy an'izany eniko tamin'ny vaovao nerenay maki izany dia mety ho marina tokoa va izany ry landy eny izay koa aloha ny enina fa tsy haiko dia inona daholo eky tonga azy ianao an'izany tena malahelo azy na hoela na hoaingana dia mety ho voasambotra izy ary ho faty-karanana tanteraka amin'ny fitiavanay ry landy oka kizay oka izay fa sao dia ampitombony aretin-dry eo indrainy fa misy afizahana n'izany rehetrarehetra izany miezaka mamolaka ny saiko sy ny foko mba hanadino azy fa vao maika miambosesika isan'andro ato am-poko ny fitiavako azy tena mijaly kia ieno fantatro ane zany eo anilan'ny raty foana lisy mahereza kia fandriva izany sady dia tsy hanampinonany mbola eo naminy dia asakiry landy mbola tsy haiko izany nipitiky ny foko an'io izao dia tea hita azy dia ity azy ary tea any ahoany fitiavana toy ny taloha no iriko izy sao dia sao okary izay hiteny amin'ny rato dia aleo mihitsy alonga amindry mipetraka any aminay aza misahirana kifana eo aho amin'izao ka okary ho azy izay ajanona amin'izay ity ranomasondry ity tena malahelo azy fa ohatrany misy olona miditra izany aiza foana koa azy ity ratony mbola tsy miditry ny trano efa ho amin'ny valo alina izao mampitaintaina mihitsy loza ray loza ro loza tena loza fa inona ty mahataitaitra anao avy any dia tsy fantatra hoe lozaloza inona ny teneninao tena grave be ry landy fa inona rery rato ka tonga eto morondavana eo ny setry ahoana hoe zany tonga eto morondava ho ny sergent setra fa izany nandrenesana ho an'izany nampetson'ny commandant de compagnie daholo zahay fa misy message tonga avy any amin'ny fibaikona ny tafika ny laza izany vaovao izany eto morondava ho ny le risireo namany dia ahoana izany inona ny ataontsika amin'izany marina ry rato ohatry ny tena lasa mampatahotra koa izy izany fa inona ny mampangofotra anao toy io ry landy lasa dala ve nao setra ilay namatsika niara-ny ninana ny manta sy ny masaka tamintsika dia inona no atahoranao azy rado ka taloha ne izany taloha izy niara-ninana ny manta sy ny masaka tamintsika fa zaho lasa jiolahy izy dia inona izany no ataonao raha mandeha aty amintsika izy izao tsy mety izany ahoana kosa moa no andehanany ety na izaho aza nery landy tsy hafeniko anao fa hatramin'ny nahafantarako azy hoe lasa nanao asany jiolahy izy dia tena mahatahotra azy ianao mba matahotra tena lindra mihitsy nohon izy ary tsy nitsitsy fa zahay misakana sy mibahambahana ny zavatra ataony dia riatany daholo zahay ary ny ianao miaramila mety hitady zany iza nanao inona nao ato anaty camp ato iza solay mana ihany ty sergent fa inona koa le tsy ty arto fa izy zao rado fa maninona vonjeo ino ty mitady azy vontsy ty ry landy ampansole tsy arado manina no mibahana ny se fotsiny varavarany miala tsiny amin'ny serisetra fa tsy afaka ampandroso ny se mihitsiny rado mpinamana tsy nifakafony alentsika teto hatram'izay taloha zany ry setra miala tsiny ary fa voatery anery ny se tsy maintsy hidirako mitisaky sara nga hidirako matoko amin'ity se dia ho vitany se ve rado ny amono tsy rado aza finoana izy sady zao hitany se tsy manana na dia basy ray aza iarovako teny azony se atao tsara raha ohatra ka amono azy se amin'izay
mahazo fakasitrahana amin'ny lehibinareo ihany koa se fa nafaty ahy ilay lakaroana tsy mety ho hita sady namonina afaty miaramila sy polisy ary gendarme maro vano ary mibasiny se de vonoy aho tia koa aza mba nitana se mihitsy mandatsaka ny aiko e tsy mahazo mamono azy zany ianao rado a namatsika nge setra e tsy milamina amin'izany mihitsy ny saiko Rolandy a tsy maninona e afo sergent setra taloha miaramila ny ary ny vahoaka sy ny fananany fa izaho kosa setra Jolano manatrika diso eo anatrehan'ny firenena raha tsy mamonina misambotra azy ekeko zany e ary efa anambarako tamin'ny se folo mbola niaraka teto amin'ity kanobe manoko ty tsika fa malifaty aho ary hosahirana ny tafika mitsaroka akehitriny fotoana hamangiko an'ity mena be ity indray zao indrindra nyty kantsika ity tsy mialo eto arado raha tsy malatsaka iny eto setra fa ino zany lasainao zany ka efa miteny aminao a jiolahy io fa tsy miaramily zany tsony ianao no mbola miaro azy eo tsy rariny tena tsy rariny fa tena nivadika biby marina ianao ry setra iantso vonjy aka aiza sy fileko teo Landy a raha mianatra miantso vonjy eo setra tsy misangy a setra ty manoloana anareo ty ary miangavy ase arado apetraha moramora iny basy iny fa vao tsy mipoka akory ny ase de korobako amin'ity ny lohany se apetraha hoe ary mepetraha tsara ihany koa ambony fandrina ery iresaky tsika malaky na mafamandeha fotoana de aleo akatoko moramora koa ty varavarany ty zay ok ary zay tiany se atao ary atao no miaraka eto zay mivady tsy maninona lesy ry setra rado a mitomany koa ny setra tsy haiko antanio azy tsy jiolahy zany ianao raha zoky a namako foana ianao le nanavitra anay tamin'ny sarotra sika le nifampitantana teto nandritry ny taona ray ny fampihinana ny manta sy ny masaka setra fa maninona ka ianao setra mieno avy ianao e zao rizy roa sana tsy amiko zany antatsaka ny anareo mivaty zany mamiko loatra nareo manina nareo ny amato nandeha nakaty ary de zany lo andalofako aty aminareo e ianareo le olo tiako indrindra miaraka amin'ilay olo tiako de ilisy zany nahoana ny matahotra ampandroso azy se rato sa matahotra fa lasa jolato koa akehitriny ka tsy mety ny ataony sery setra miangatra se rato a miangatra ny fiainana tena miangatra ny fiainana sergent Rado kapitaine zay fanao inona sa mandehana voa izy aleo aho tratra eto fa tsy maninona tsy anaky an'izany kosa ry setra ka mandehana aloha se miafina tsy anefitra malaky idio aingana ny varavarana fa zahamo azy lasary aloha fa misy inona ny tonga amin'ny andro alina ianao mon kapitaine tena vaovao ratsy be mihitsy ty maza ho toerana aloha ianao tompoko aoka ho amin'izao madama ilaza aminao fotsiny aho sergent hoe confirme fa teny eto Morondava mihitsy sergent setra inona ny nahafantarana an'izany mon kapitaine ka anisy nanaraka avy any Antananarivo ry zalahy ary vao marina mihitsy fa io arivo io izy ny tonga eto miaraka amin'ireo ekipany ka raha izany inona ny tsy avy de niaretena azy fa mbola navela andehandeha indray ka izany mihitsy anieny manahirana ny saiko e mandeha mihitsy zao ny feo fa tsy miala eto ony izy raha tsy mahalatsaka ainy eto zany fe tompoko tsy ho ela fa efa nao tevenina ny mpiamina ny camp ary efa natsoina daholo ireo miaramila antsika mipetraka any amin'ny ville efa feno mpiamina avokoa ny banky sy ireo tranom-panjakana eto an-tanàna mila mailo sergent aza de matory loatra sao tafiditra aty an-trano ny trambo eny ary tompoko ianao no nahafantatra tsara fa maditra sy mafilo loatra setra zay ary fa lasa aloha ahy eny ary tompoko de misaotra anao raha mba fantatr'indrangahy iny moa zao ry rato fa miafina atao amintsika ty lazaina fa jiolahy mpampiororony rehetra ity de asa sambatra izay mahafoiny ainy ho an'ny tiandry landy a namatsika loatra setra ary tsika natao tokoa ny nanoro azy raha te azo ilay folo tapitrisy ariary tambiny izay mahasambotra azy saingy noho izay niarahana zay sarotra amintsika izany mandehana aloha avoitao izy ka raha ho maso ary aloha fa sao de mbola miainoaino any an-tokotany any lehibenareo ka eny kosa aloha tsy atakaliko any setra mandrakizay mihitsy na isy inona setra
setra fa inona ny mahavarinanao andry landy a rado a ka tsy ato tsony ange izy e ahoana ity ry a tompoko aha se koa de efa manaitra mihitsiny eno a mailo ihany sao mivatitra nareoko de zahay ve no hoeritreretiny sehana ho an'izany amin'ny serisetra sady mba tsy tiako kosa izany ry setra eny ary ampiangambo fa aleo any de miandray zay ireo namako fa anao inona aty toko moa nareo reo e mba mamanga anareo roa e sy mandalo fotsiny fa tsy maintsy hiveriny zao alina zao ihany zahay tena mba saha loatra ny enao ty ry setra e efa feno miaramila daholo ane hono ny tanàna efa henoko e ka izany mihitsy ny mbola nandehanan'ny takopany teo laza sy nanamafy tamiko fa eto ny se mangovitra sy miororo daholo ny rehetra fa mandalo ny setra nefa de olona niaranyriry niaraka taminareo teto amin'ity tanàna morondavo ity fa hono avadika ny resaka tsy mba andeha hijery an'lisy ve zany ianao io sarotra be zany landy a mino aho fa tsy maintsy mbola eo zay indray androany fa ho aiza zany ianao io zao e misy mission ataonay fotsiny aty de lasa zay e angalatra sa amaky banky disy zany zavatra hafa mihitsy midiko aty ka tsy aleo ary ve anaovaka kafe vetivety ianao mbola ela be zany landy a ny fotoana mandeha ihany ka misy famanana rano ane ao de tsy ela fa vetivety fotsiny malakilaky ary sady tena reraka ihany koa ne any tena mariny fa hono ary setra iza no nitarika ny seta aty Solaimanaka fa ndryfankahita ngana ro lahy efa tamin'ny atoandro ara zay lany niarakako de aiza izy zao efa nataoko amin'ny fanaovana azy le ry e sao tsy mahatana tsy ambaratiro novonosy ve izy tena tsy vaniny se aleo mihitsiny de ifamono aty sika e zay maty nahoana ny bandy kely tsy manatsiny ino no ataony setakalonaina toy izany aza taitaitra ohatr' izany se zany rato a efa any amin'ireo miaramila namako izy fa tsy maty ny eritreretiny se akory zay vao azoko ny aiko ianao ane teo taitaitra misy ny se a mafana mihitsy zany resaka reo zany a eno akira zany ity ary aloha de sotroiny kafenao e de tia koa misy mofo dipaina nasiako dibera iny misaotra kira zany a zay ane le tsy afosako anao ry bibilandy kely za indray setra ase fa amin'ny firy aloha zao e amin'ny folo sasany fa ay lety tsy maintsy isaraka tsika tonga fotoana ka andeha ny afatra farany apetrako aminareo roa de indrindra iserady mba omeo ary raha manana compte any amin'ny banky nareo roa e fa ataony se iny andefasako vola ho an'ny lisy e ay omeo azy akirilandy a de ay zay fa voaraiko ty landy a de aza taitaitra se raha ohatra ka mahita vola mirotsaka any amin'ny compte se a ho azo avaiko ihany ny fomba hanaovan'izay azy amin'ny manaraka izay raha aloha fandeha aho e saotara etsoroaka ianao ranabavy a de misaotra tamin'ny fandraisana mahereza ry setra tonga fa soa de mba mitandrema ihany moa e eny ary rado ho ifandretana antika se ho mariky ny tsy fifanadinoana sy tsy famadihany zao e samy promotion 47e matany amin'ny ekôlitsika misaotra lesy ry setra mivavaka ho an'se zay de tonga va soa de veloma ihany koa kilandy any amin'ny lisy a raha ohatra ka mba mahitazy indre aza matahotra setra fa tsy maintsy ho tonga ko any ny afatrao somary miafena ihany se sao hitandry zalahy eny ary zay fa de mandra-piona eny ary tena saha loatra setra ry landy a tena tsy afeniko anao raty fa lasa malahelo azy mihitsy a raha mba nahazo rangazomao ane izy de tsy nanao ohatr'izao mihitsy e efa rano raraka tsy azo rofiny zany fa ny mahalasa ny saiko inona no ataony ety ka ny teny ane izy teo hoe misy mission ataondry zareo e fa le mission tsy fantatra hoe mission inona ndao aloha atory fa alina ny andro efa miraika amby folo zao de tsy hoenao ihany ve zay ho toy zay zavatra ataondry zalahy ty ndao ary marina raha mba hitatory amin'izao nefa
Rato a Rato mba mifoazy amin'izay fa tsy mba hainao ve izany siraina maneno be izany? Tena misy alerte zany matoa manao an'izany. Io ary le fanampanahy inona re ty Dia sahanatria ve dia setry izany mbola tsy fantatra izany fa aza mitaitaina toy io ianao e. Aiza ny basiko teo fa andeha hamonjy any Andrasoary aty dia mba mitandrema ihany Zay fa lasa ary ahy Andriamanitro, engany mba tsy ho setra no anton'izany ka. Landy voay fa maika be. Fa inona Tena nisy namaky ny banky, lasa ny zala daholo ny vola tao. Zany ve? Dia iza no mety nanao an'izany? Isetra daholo ny voalaza eto sy eroa. 5 laony zareo ary namonjy lalina mivoaka ny tanàna. Dia tena izy ve izany Matory ianao fa zahay tsy maintsy hanao renfort ny zandary sy ny polisy. Eny ary nefa mba jereo ihany fa sao dia mba tsy setra ihany izany Rato. Zany indrindra ny tsy zakako e. Sanatria ka izy tokoa. Dia za ve tsy maintsy handatsaka ny ain'ny namako. Amin'izay dia promotionko mihitsy. Mandehana aloha fa aza mirediredy eo dia matokisa fotsiny an'Andriamanitra fa tsy maintsy hitsinjo anareo mirahalahy izy mba tsy hifamono amin'izao raha mahatsiravina izao. Misaotra kiry seria, etsy aroroako lafa handeha ahy. Ianao koa izany mba tsy tiako. Mandehana ary dia tandremo Eny e. Alefaso mafy le tsy ny fiara ry babia. Ka tsy afaka mandeha mafy eny antsika ry setra fa ratsy be ny lalana aty Teny efa tsy lavitra tsony zala zany Izao aloha izy tsy maintsy manova tetitsika. Ianareo mitondra fiarako dimandositra fa izaho kosa mijana miady amin'ny zala aty. Fa mony tena ve sery setra? Tsy mety zany Ahoana no amelana ny serery aty? Rehefa miady dia miara-miady hatramin'ny farany rangaha. Resy eto dia miara-resy. Maty dia miara-maty. Mandresika dia miara-mody. Fa alefaso malakilaky ihany fiarana zany aza. Marina izany Tena setra tsy mety zany Izaho no tena tadiavin-dralahy fa tsy nareo kory. Sady aza adino fa raha miara lavo etsika dia tsisy anatanteraka tsony ny programantsika. Tsy mety zany setra. Ninona andresenao lahatra anay tsy mety zany. Zanony mihitsy aloha fiara e. Aleo janona fiara. Zay. Ary dia izao aleo ahy ialeto mandeana toizy ny lalanareo fa za hidineto. Tsisy eritreritra anareo any an-dalana any na anentika anareo satria mazava tsara ny taratasinareo sy ny papier ny fiara. Efa tsara afinao amin'ny sekretsiky raha teo ihany koa anatin'ny fiara ity ny vola. Dia tonga vasoanareo. Manantena fa mbola iontsika indray androany. Dia tsy nitsovy manokana le tsy miara-mila namatoa. Solay zany. Dia ataovy tahaka ny mahazatra ny fizaranareo ny vola antsika. Zay fa dia arotsah ihany amin'ny compte ny ambiny. Zay fa mandehanareo. Dia ahoana zany? Aza sina fisalasalana bola. Mandiana fa lasa ny fotoana Tsisy anentsy anareo eto fa za no anakana anjalahy eto za hiady aminy. Eny ary dia mavitany aty ary setra. Okay ary le tsy bainina. Veloma dia mandra-peo indray. Okay ary. Eto indray dia tsisy oray sy potsiny zany eto Samy zanako mena be tsika ka tsy mifampidera taimby. Le toerana nanafenanandreo fitaovam-pidiana aloha zany zao no tsy maintsy hojereko aingana. Ity eto. Ary aleo rangaha anao vaoko tia akanjo anti-bal ity Zay raha tsika reraka eto Ny miampina zay fiara tady anesika andrenaka amako ireny aloha zao no tsy maintsy ambenako eto. Aleo ahy hiakatra eto amin'ity somary avoany ity. Toerana efa fantariko maramila ety haiko tsara ity. Rehefa mitady olany mibalako dia hitsofoka ao amin'ilay zohy fefenana iny Zay fepaheniko manakaiky any zalahy. Aleo apetrako 10 minitra aloha. Raha vao mandalo eto reny dia tsy maintsy mipoaka. Zay. Ary aleo hiampiletsy amizay aloha.
Hitantsika eo raha ho afaka eo elahy e. Tena potika ny fiara le. Zany hoe tsy maty daholo ny miaramila tao. Tena grave be zany a. Mijanona mihitsy ny loha fa tena tsy lasy zany. Tsy voafehantsika kosa isan'ny zalahy. Vonjy eo aloha reo namantsika voreo e. Ny sasany le tsy manao couverture malaky e. Ary tena ratsy zany. Tena ratsy mihitsy zany mitazika an-jalahy zany a. Malakilaky ry zalahy. Tena feonlery mihitsy zany. Avy dia ho asiko ihany koa reto miveravera mijanety reto. Tsisy miala eto inona aminahy. Tena ombadika anao ry zalahy izy zany e. Odidiny letsy a. Midina teny ambony fiara teny lehibeky a. Avy dia asio zay mampisalasala. Ao ambadika io avao io tandremy fa maizina ka saody sika indray no mifampitifitra eo a. Asio e. Hoay zeo nefa io e. Tena lahy mivalako lehibe. Ary aleo ampiasako amin'izay ty zanety beko ty. Ty indray dia tsy sisy an'laisany mihitsy. Reno mitadina anatona reno no avy dia asiko. Mora mihitsy ny aloha fa tena mampiasa miltraety ry zalahy zany a. Tapitra ringanety daholo sika. Zay mitazona an'io miltraety io no tsy maintsy tadiavina anaty zany maty eto daholo reo. Zay to laisana. Iza rery zalahy zao e. Dia izay matsivy eo setra tokoa. Mivady aty ambadika aty ny sasany dia mana raha moramora izay hiavily bala e. Malakilaky letsy e. Manatona raha say laisany e. Naneko amin'ny laisany eto daholo ty balako ty. Inona ny laisany? Tena olona raika lahy ihany hoe zany miavy amin'ilay zany e. Tsy mahita toerana hafa ivoany bala mihitsy nefa eo amin'io avon'io ihany. Tena efa traika efa enjana be zany a. Iny zalahy iny fa manao tadoka. Tsy maintsy manao an'izay efenana amin'izay aloha. Dia raha pitsy maraina vao miseho andro. Efa lasa lavitra ihany zay zalahy namako. Efa miefatra maraina izao. Iny fa hitako. Ary zary izy zany. Avy dia asika eto amin'izay ty. Iny ity. Voalely ity. Ino ity fa voa. Tandremo a. Asa mbola mandroso mihitsy so mitifitra le ry. Vonjy eo amin'izay sasany dia sasany manao mikovra. Hoe aiza izy teo. Ato anankiray ihany fa aiza ny namany. Jereo lesy fa mbola misy an'ireo namany any a. Fa tsy lovy loha ty anankiray ty so mbola tsy maty. Mba ahafahantsika mamantatra an'ireo namany. Atao isetra. Tena isetra ty. Dia ireo aingana hoe ry zalahy so mbola velona izy. Manapa-aingana aloha ty. Dia ireo hoe maingana letsy a. Anaovana filanjana aingana manapa-hazo aingana lesany. Setra dia ny tana tokoa ve no andatsaka ny ANC. Tsy a. Malaky letsy fa inona ty mampianana ty a. Fa izy ty bandier. Sergent setra ilay nitarika ny lisany letsy io a. Io ilay mpiaro any lisany rehefa misy tsy mety eo amin'ny camp. Zay letsy ry setra. Sanatria ve dia ho faty. Non a. Ao lesy batao haingana ao anaty kara izy e. Fa tory io rata mandeha io. Nandremona ny tanako. Setra. Mifoaza letsy e. Malakilaky letsy zalava veravera. Iny maraina iny ihany dia niantso tany amin'ny fibaikionan'ny tafika ny commandant de compagnie. Nilaza fa voasambotra setra. Ilay miaramila manamboninahitra lefitra. Manana ny laram-boninahitra sergent. Andiany fa 720 tao amin'ny Answap. Na dia teo azy zany asa ratsy vitan'izany dia tsy neritreritra an'izany akory ireo lehibe. Nandefa fiaramanidina manokana nakazy mba ho tsabonany amin'ny hôpitaly miaramila. Ilaina mantsy ny ahavelomany, ahafantarana ireo izay mamatsy fitaovam-piadiana azy ireo. Indrindra isetra
dia ilay miaramila tsy fontsy sekoly ary nahazo récompense foana matetika. Saika nalahelo ity promotion ity daholo ireo 47e raha vao nandre fa voasambotra setra. Tsy hay aloha izay mety ho antony fa dia nangataka ny mba hamangy azy daholo izy ireo. Na izany azy anefa dia nalahelo loatra ny vadiko raha vao nandre fa isetra ilay voatifitra sy voasambotra. Torana mihitsy izy vao nilazako izany. Hatreto dia toa mankahalahy izy. Tsy manome tsy ny aza anefa satria araka ireny fiainanay telo mianadata aty Morondava ireny. Landy, mitrakaky ia? Dia sanatria ve dia ho faty izy rato? Fa naninona ianao ny tsy mba nijery fomba nitifitra e? Nefa dia namanao ane izy e? Amin'izay izy rero ny ady taminareo, nefa dia tsy mba nanananao antrakory. Ka tsy sitrapoko aneky iny. Sitraponao ahoana e? Ianao no nitifitra azy ka tsy sitraponao ahoana? Dia ino izao nataonao raha maty izy? Efa nalain'ny avion ambulance nitafika teo ane izy. Manana finoana Kirlandy. Tsy misy ilana azy nareo rehetra e. Faly ny afady azy fotsiny. Indrindra moa rao nankala azy teto amin'ity kanty. Mandeha any ianao mivoaka rato a. Avela ho hijanona rereto. Mila fahanginana. Mandana anao mivoaka fa mila fahanginana e. Eny ary, raha izay no tianao. Saingy tandremo nefa manao zavatra tsy tokony atao a. Mandeha anao a. Lasa ary ahy. Tena malahelo ny vadiko a marina. Marina ny azy. Fa ora vitsivitsy no nahitany sitra tato an-trano. Nefa dia zaho hoe voatifitra lery. Ary zaho ihany no nahatifitra azy. Aleo mihitsy ny loha hivoaka kely any ivelany any fa tsy lastika. Tena aleo aloha mandeha misotrosotro kely mihitsy ka. Sitrana tamin'ny ratra nahazo azy setra. Efa betsaka ireo namanay no afaka nitsidika azy. Tsy nanaiky mihitsy ny kolanto fa nilaza tamiko mba hamanginay azy. Marina tsy misy disony azy nanaiky ahy. Zaho raha teo koa mba naniry ny ahita azy. Nioman'izahay ary dia niainga ny azo an'Antananarivo hamangy azy. Setra. Fa dia naninona no tena nanao toy izao ianao? Dray ity ratranao marina. Jerenge ianao e. Mipetraha aloha ianareo roa e. Ary aoko izay fa efa tsy dia manatsony Kirlandy. Ary maninona seny tsy miteny fa mangano any fotsiny rato. Tsy manameloka an'se mihitsy anao vinanaoviny. Efa hain'se ihany ny fiainako tamin'ireny tsika mbola niaraka tany amin'ny tafika ireny. Eny e, mirotsaka tsy haiko toaina lesy ny ranomasoko ry setra. Namako, ary tena namako loatra se nefa asa toizana tsony. Efa lalana ny safidiako izao e. Tao ariny tsy nahazoko rangazoma. Isi aza ny mbola nisaorako nanavitra teo ambavona ny fahafatesana rado. Misaotra ny se arado. Lehilahy mahery se. Betsaka ro ny fanandrina tamiko fa saika laviko daholo. Se kosa nefa tsy zava. Fa aza mbola miresaka betsaka aloha se.
soareraka eo indray io ny anabaviny se tsy nety raha tsy nandeha aty amin'ny se misy nitsidika tsy mahafoy an'se izy ary nahandraiky marary mihitsy aza avy ary manatony tampoka anao landy dia oka moa zay fa efa salama ny zokonao tamberina atao tsy haiko daholo any ery setra ireny zavatra niarantsika rehetrareny okizay malahelo anao loatra ary tena malahelo mafy saingy zao moa zany safidinao ho ianao dia ary ohatra efa mitondra zazy ianao eny setra efa vita daholo any eny rahanay sy rado ay miandro vahiny sisa eny ary dia miara-banareo roa ny faniriako raha ohatra ka mba lahankely ary moa dia mba ataoko hoe setry zany ve ny tianao raha sitrakareo roa ka sao dia aherisetra toanao koa izy ko vao mainka aza tsara zany ko raha tsy maditra koa ne ho no lalaovin'ny olona fa ono ahy dia inona moa zany zao ny hafaranao efa henoko fa raha vao miala etony aho dia avitrany dia andary fitsarany dia sanatria ve setra dia higadra ianao mety ho izay manaiky an'izay sazoko aho rehefa avy mamoaka an'izay mampalahelo ahy mampalahelo an'se satria henoko fa hanatrika ny fitsarana daholo reo promotiontsika ny komandin'ny sekolitsika taloha tany amin'ny école ary ny komandady kompanitsika tany Morondava ka tena reo miaramila rehetra niara-naina taminao mihitsy anie zany ka tsy maintsy zany be loatra ny dega nataony setra ka tsy azo atao kilalao mariny zany se rato fa ilaozanay ary loa se fa tapitra ihany koa ny fotoana azona hitononana mamangy an'se ato ary dia mahereza se fa tsy maintsy hanatrika ny fitsarana an'se zahay sady zay koa tsy hijanona ny Morondava tsony ry setra hifindra ty zahay tsara zany dia misaotra anareo telo mianaka ary fa ahoana ho aloha mihaino an'se mba hanaheno an'izao vaovao mahazoazo ao ve lisy tena mariny zany setra zao talohan'ny nandehananay taty dia nandeha tany aminy ary nilaza zao vaovao nahazo anao zao tena tsy azonao visafisaina sy eritreretina ry setra ny alahelony sy ny fijaliana mahazo azy mifidra ny maso foana izy hatramin'izay nahenony ny fahafoazanao zay indrindra moa rehefa nandrefa hiakatra mangy anao zahay te ahitanao lisy nefa matahotra mafy izy fa sao dia tsy sitrakao zany toy izao no resaka ny fanaovanay roa farany talohan'ny nisarahanay miangavy andriky ary landy mba hoento any aminy ty taratasiko tia ity ho no hoe solontenany lisy hamangy anao tononkira fiaranay sy izy miaino rehefa matory any aminy ary izy no nitiavako an'io iry io zay kia tsy mateny firy ary tsy manana zavatra firotenenina fa ampy zay sambatra ianao ry landy ahita azy zay aky dia veloma be any amin'ny any mba ampitao any ty tanako mifandray amin'ny tanandry ity tsy maninona dia ikasy zavatra aza rehefa mifandray fotsiny ny tananao sy ny azy dia ampy azy ay satria efa nifandray koa ny atsika sindry dia indro ry setra atolotra anao ty taratasy ny soratanao anao ty ary ho atolotra anao ihany koa ny tanako izay efa nifandray tamin'ny azy zay dia zay ary fa velomy setra tsy nanalana na nanampiana izay afatry lisoanao zay dia veloma ilay tsiry setra mandra-peo indray se aleo ary vakina aloha ty taratasy ty setra mitobotoboka tsy mety mijanona ny foko mierika ny masoko mitady tsy mahita ny eritreritro tsy mety fa manjoy anao an-trano manontany mitomany mitamberinao an-tsaiko ireo vetsim-potanaty izay nobitsihinao mangina potitsofika eo mazana rehefa inzay isika restory maso iny fa any ianao zay ry tiako eto ano mitanisa ireo zavatra efa vita dia malahelo
tsisy anazava hoe avy aizany ery miafina nanosika antsika tody teo aloha isika teo amin'ilay toerana avo indrindra, tsy hainiza ho azavaina ary tsy vitaniza ho ravana. Tsy tiako vaina intsony ny lasa, zarako azy ianao ny fanotsy lalana amiko, saingy tsy ho zakako intsony ny anarona ny marina mitoetra raha misy. Marina fa be ny olana raha ofisaina, ireo tsy tisy fahavaloko anenjika avy hatrany, kanefa izany ve no hamozako anao? Tsia, vao maika mitombo ny fitiavako miaromotra, ingany ianao iandry afa za iandry anao foana. Ny lalana ny diaviko mety tsy ho hitanao, tsy misy toanao izay tojo ahy. Ianao rery ihany ny toanao, ianao rery no ahy. Tsy mila olo-kafa sy tady anizaniza, fa ianao rery ihany. Tsy haiko intsony ny manafina, efa fantatrao izany ka aza omena tsiny ahy e. Ny fiantsapazako efa sitrana izy, saingy ho nisy fiatraikany taminy tifitra nahazo azy. Reraka izy ary tsy dia mahateny mafy loatra. Nigadona tokoa ilay datin'andro nalaza dia ny fotoana hitsarana azy. Nanako ako teto Andrenivohitra io andro io satria ilay jiolahy ray an-dahany nahafaty mpitandro ny filaminana maro ty ho tsarainy ity. Feno mpitandro ny filaminana ny manodidina nanosy. Feno olona hijery an'izany setry izany koa nefa ny lalana sy ny tokotany rehetra. Efa miantrana ao anatin'ny lapan'ny fitsarana ireo miaramila manamboninahitra ambony maro avy amin'ny tafika malagasy. Tazana teo avy ny fibaikionan'ny tafika, ny lehibe an'ny sekoly ny anaranay tao Antsirabe, ny commandant de compagnie tany Morondava ary ireo promotion anay. Nanondro tamin'ny 7 maraina ny ora. Indro fiarakodia 4x4 rano tafika telo no mandray ny toeran'ny fijanonana eo amin'ny fitsarana. Ny iray nitondra ny setra, ny roa kosa feno miaramila mitazona basy, vonona itifitra izay mikasa ny anembatsembana ity fitsarana ity. Nentina niditra ny efitrano fitsarana setra. Tsy taitra izy, manao akanjo gilet verarmé, manao pataloha verarmé ihany koa. Mbola hita eny amin'ny tanteraka ny endrika maha miaramila azy. Vao nivoaka ny fiara nitondra azy izy dia nifanisika ny olona tia hitan'izany setra izany, saingy voasakan'ireo mpitandro ny filaminana masika dia masika tokoa. Niditra ny trano fitsarana izy ary nandalo teo anoloan'ireo manamboninahitra maro. Nanondrika ny lohany izy ary somary nitsiky raha vao nahatazan'ireo indray niara nihira taminy tao amin'ny sekoly sy ny lehibe an'ny sekoly. Nangina tsy nisy ny teniny tao amin'ny efitrano, fa ny olona tany velany no nitabataba izay tsy izy. Nanomboka ny fotoam-pitsarana. Mangataka ny Clément Setra Audon na isetra mba hiakatra ka ho eo amin'ny azo meloka. Clément Setra Audon, araka ny fitoriana izay tonga eto amin'ny fitsarana dia voapangy ianao fa nanao asa fanafiana amin'ny tambasy matetika sy famonoana olona ary mpitandro filaminana. Volan-jato tapitrisa maro ihany koa no efa lasanao sy ireo namanao nandritra izany. Ekenao sa lavinao izany fiampangananao izany? Ekeko tompoko. Efa namono mpitandro filaminana ihany koa ianao ka lasanao ny fitaovam-piadiana teny aminy. Ekenao sa lavinao izany? Ekeko tompoko. Izao fanekenao izao dia midika fa manaiky ny fiampangananao ianao. Tsy tsampanao ve fa diso anatrehany lalàna ianao? Tsy diso ahy tompoko. Ianao namono olona sy mangalatra, mandika lalàna indray no tsy mahatsapa ny fahadisoanao. Mitsangana ianao dia azavao. Mitsangana e. Reraka tompoko. Tsy afaka mitsangana maritra loatra raha matopo tsara. Miangavanao mba hitsangana sergent Setra. Rehefa anao ny asa ratsinao ianao mahavita ka rehefa iseho eto anatrehany fitsarana tsy havita. Tena fonako fa tsy mahatsangana tsony ahy tompoko. Reraka ny lohaliko e. Omeo seza izy e. Ary mitenena ianao mafy.
mba miangavy ary atoko mba asio micro eto amiko raha azo atao. Le rangahy ty tena mila vahany mihitsy a. Asio micro eo. Misaotra tompoko. Raha matoko tsara. Tsy manana teny lava ambara intsony tompoko. Efa lekeko avokoa tompoko ireo fiampanganahy sy ireo asa ratsy nataoko. Inona indray moa zany mbola ilanareo ahy ampiaro amiko izay sazy tokony hiatra amiko tompoko. Tsy anao ny mpitsara fa za. Ny fanontaniako valiana. Miangavy anao ary mba hanana fotoana lavalava iainonara matoko tsara. Alefaso fa miaino anao a. Nianatra tao amin'ny sekoly fanomanana manam-boninahitra lefitra tao Antsirabe tompoko. Andiny fahafito amby efapolo. Ary indreo hitako eto ny ankamaroan'ireo miaramila namako tamin'izany. Misaotra ny kolonela lehibe ny sekolinay ihany koa satria tazako eto izy. Ianao ny kolonela nahita sy nahafantatra tsara ny fianarana noratovitra sy ny fitiavako an'io sekolintsika io fony mbola tao aho. Toy izany ihany koa ianareo promotionko ireo. Nahazo ny laharam-boninahitra sezao rehefa vita ny fianarana nataoko. Laharana faharoa amby telopolo tamin'ireo 2700. Izaho nanakina ny sekoly ireo seza miisa 27 nalefa tany amin'ny tompony RM50 nanofana an'ireo ESN na le hoe service national ihany koa tamin'izany fotoana izany. Ary avy eo dia nafindraindray mba hitantana andreo miaramila zazavao tany amin'ny camp 508e Mamorondava. Io ianao mo capitaine, commandant de compagnie 508e. Inona no hira ka nampanaovina ho ahy ka tsy nekeko tompo? Eny fa na dia hatramin'ny sarotra indrindra azy dia nataoko izany. Rehefa mba niteny taminao aho indraindray hoe mba soloy olon-kafa fa reraka dia nambaranao tamin'izany fotoana izany hoe rehefa maty dia aterina amin'ny fiaran-tafy ary taratasina papier velin 4 dia maharitra anao any am-bositra. Nanao izay fomba rehetra nanao fitiavana ny tafika malagasy tia nandritra ny fotoana ny janonako tato. Betsaka ny tsara mba vitako fa volombelona izany daholo nareo izay niaraka tamiko. Anisan'izany sezanrady niaraka tamiko Tamborondava. Ary nilatra dranomasy rehefa tonga ny fanapahana avy ety ambony fa tsy mba nisy andreo nazo engagement fa nalefa nody. Toy izy ny teninao. Miala tsindra matoko tsara loatra ka mirotsaka ny ranomasiko. Toina loatra ny foko tompoko malahelo aho. Fa dia inona loatra moa izany ny tena fahatsoana vitako tamin'ity tafika malagasy ity. Inona loatra ny dia ratsy nataoko. Inona ny tsy fahamendrehana nisy tato amiko na tsy fahaizako ka nahatonga na lefa nody fa tsy mba nisy andreo voatazona no ny asako. Betsaka tamin'ireo miaramila niaraka tamiko aneno tsy naharesy ahy tsy nahavita ny vitako e. Nefa dia mijanona ho nahazo azany engagement izany izy ireo. Ianareo tafika no nalefa ny lohako sy ny saiko manontolo hiala tamin'ny fomba fijery sy fiainana sivily. Ianareo nanimba tsy manana fomba fijery sivily intsony ahy tompoko lefa dia navelanareo tanindray. Diso avy ara izay nampianarinareo ahy no nampiariko tamin'ny fiainako. Coup de main, embuscade, sisa. Fomba fitenindreo razantsika neny hoe aleo maty rapisto izay maty androany. Voaterina nao andreny asa fanafiana nataoko reny aho. Ary dia tsoroko etona raha matoko tsara fa namono tokoa indrindra ireo miaramila nitovy tamiko. Nampahafantariko azy ireo fa sarotra izany manary ny sezansery izany. Indrindra ianareo manam-boninahitry ny tafika izay manatrika anareo fitsarana azy zao. Fa sonako avanao anareo ny famerenana ny sezansery namonjy fidina any amin'ny sivily. Izao vokany tompoko. Izaho rery mitratra fa mbola betsaka an'ireo miaramila toa na rehefa nareo lody manao asan-dahalo toy izao ataoko izao ihany koa na asan'ny jiolahy. Tsy ilamina mihitsy ty Madagasikara-tsika ity raha mbola mitory foana izao. Farany tompoko. Tsitsiko dia ny tany am-piantohana fa tsy maintsy afara amin'izao aho. Faly sy ravo ny saiko ankehitriny na ho gadranareo mandra-pahafatiko azy aho satria tafita ny afaka. Mingavy ara matompo tsara raha mba misy afaka maro izany teniko izany. Ireo olona manarika ireo, ireo manam-boninahitra ireo. Iza ny diso, isetra nanao izay ho vitany sy fitiavana ny tafika malagasy ny tanindrazana ve? Ka nalefa nody rehefa avy eo
santafitra ana-pianatra ka namerina tany amin'ny fiainana sivily indray hijanona tompoko ary tsy manakambary tsony ny teny farany dia manaiky izay sazy ampiarana amiko aho misaotra anao na izany aza ny fiainon'ny fitsarananao tsy midika afaka anao amin'izay sazy tokony ampiarina aminao sergent setra iza daholo ary ireo namanao ary aiza ireo efa izaho lehibe ny tokony tratra eto tsy misy antony tokony hitadiavanareo antsony nijanona sy ravina nanomboka tamin'ny fahasamborana ny fikambananay misidina ny fitsarana fampiasana ny fahefana ny eno ahitana ny fitiavan-teny ny fisambony lalàna nampitondra fivavana nampitondra firenene fa voasoratra ny zava-drehetre ndray andro any ho avy ny fandoava-ketre na ianao toy ny zanakatrana fitsarana rehefa nandinika ny antototaratasy fampanganany eloka nataony Clément Serodon na isetra ny fitsarana rehefa nohenona ihany koa nefa ny feony vaopanga rehefa nodiniana ny sazy mifandraiky amin'ny fandikakeloko avitany vaopanga sy ny andraikitra mifanaraka amin'izay tokony io nataony tafika malagasy satria tokoa dia ekena fa novolavolaina tao anatin'ny tafika ny sainy sy ny toe-batany manontolo rehefa nojerena ny mampitondratena farafahakely ny tokony ananamanam-boninahitra lefitra rehefa nohenona ny toro-kevitry ny mpanorotsaina ara-pitsarana eo anivon'ny tafika malagasy ny fitsarana dia mihevitra fa ny sazy farany ambany indrindra amin'ny volavolan-dalàna famaizana no ampiarina amin'ny setra fitsarana ny fitsarana dia mamoaka zadidy manaraka izao Clément Serodon na isetra dia didina higadra 50 taona tranomaizina sazy miatra tsy mandifa-tany mandritry ny 20 taona manana 10 andro anaovana fampiakarana kosa nefa ny vaopana raha tsy afa-po tamin'ny didina voaka teto androany mikatona ny fitsarana fahefana ny fanambinane Andriamanitra no manome fa ny fampiasana sy fanadinane ny tsy afaka mobe da be zavadozane zangelo izane ianao nefa ngazakazaka makane nimimana maivana ny aina nefa mbola ho tsaraina dia izay no fitsarana ny setra nangina tsy nisy nahateny ireo miaramila rehetra na eny no sazy nomena azy izy kosa nitsika malefaka teo ampandrenesana ny saziny efa napoiziny ve nivoaka ny hevitra fitsarany setra ireo mpandraharahandro fonja no nitondra azy nasiana rojo vy ny tanany ary noentina hiditra amin'ilay fiarakodia efa niandry nitondrana azy izy nijery tany amiko farana izy vao niditra n'ilay fiara tery lavidavitra olona efa daha manao fanamiana miady niditra ny fiara nanaraka ilay fiara nitondra ny setra avy taty aoriana ireo namany setra ireny hoy aho tsy nafoy azy ka dia niandry izay hiafaran'ity namany This politica na vola macarena fa zay vita rehetra tetiantany ola hitaran ianao no jereny mifatraika n'izay rehetra natao hoe efa voangona ny andro ny atongavanao hoe na ianao antramin'ny raina nivoaka tamin'ireo gazety maro teto andrenivohitra ny didim-pitsarana nazo any setra iny nilamina tokoa an-Tananarivo fa voasambotra ilay miaramila nanao jiolahy tampoka tsy napozina nefa tany an-trano misy olona izany raty fa mba jero kely azafady a lisy iza hoe landy lisy malahelo ny setra nahoana ny tena nafenanareo ny marina rehetra ary landy a oka aloha e fa inona ny raha tsy nataoko anareo ny dia ataonareo ohatr'izao a maza ho toerana aloha ianao ry lisy a tsy a
hoento any aminy a tia hita mialohan'ny andaosako an'izao tontolo izao ry landy a hoento any amin'ny setra oka ho azy fa inona ty ataondry ity inona koa moa mbola antony havelomako e inona izay taranaka lolo vokatra lisy a tsy a sady menatra anareo any malahelo azy tiako anefa izy ary tiako izy hiteny amiko izay ao an-tsainy mangina ry lisy a efa namindraina tamiko setra ka tsy hafoy azy a lolo vokatra okizay moa ny lisy izany no antony nanosirany a satria tsy te hiteny izany amiko izy izany kosa e te ianareo roa naninona ny tsy nambaranareo azy izany hatramin'izay e oka aloha mitony tsara aloha ianao tena tsy zakako izany na inona fanazavana entona hoeto rato dia disonareo tsy maninona nefa fa zakaiko izany e eny koa maly fa migadra olo setra te ahita azy mafy a efa teny amin'ny fonja ny tazonana azy a fa ianao ny rato no afaka mitondra eny miangavy ary rato a miangavy ianao mba hoeto eny fa te ahita ny olo tiako a sao dia zao dia miomanako malalako a zao dia andeha hiaraka eny sika ry lisy a ka ainga anazy e izany saingy nataonay mba tsy hanimbandry ny mahataranaka lolo vokatra avy e iainy kia efa nanafatra ireo ray aman-dreniko ny momba n'izany fa ny maika vao maika nefa nampijaly bebe kokoa izany naninona kay nanao toy izany ianao setra miainanao ary lisy izao fanahitainana mahazo anao izao dia mihatra amiko koa maheresy izany havako izany tsy hamelanao irery akory aho fa hiezaka hanampy anao hatrany fa tsy tiako izany ianao milaza mony teny izany a ny fahitako anao indray raha havako no mamelona ny fanantenana efa saika difotra tao am-poko matokisa fa tsy hanao an'izany velively aho e miandry anao foana kiary setra malalako a mbola tsy avy ianao matoana anao an'izao ary lisy dia no ianao nandeha taranaka lolo vokatra aza tsy misy dikany amiko izany e tiako foana ianao raha mbola mandry aho fa izao ry setra miaino anao a efa nisy manamboninahitra ambony teo amin'ny tafika tafaresaka tamin'ny dada hanampy any dada izy anaovana cassation didina voaka ao anao izany a ka amerina anao indray eo anivon'ny tafika izany very lisy tsy mbola nandainga taminao hatramin'izay ka hatramin'izao e ka tokony ino ahy ianao misaotra ary lisy a no ianao miaraka amiko anie izany nanaovan'ny dadanao an'izany e non ka eo ihany izany fa tena nilaza kosa olona ilay manamboninahitra fa niaiky ny fahadisoany ny tafika tsara rehefa mba mahatsapa toy izany andro zareo e sady izao a miaino anao a tsy hiverina ny moron-davantsony a izany io efa hipetraka eto Antananarivo aho satria nahitany dada azy eto mantsy aho dia hisy hikarakara amin'izay ianao inona reno avaliko anao mba hisaorako anao lisy teneniko teneno ary fa ataoko na dia aty-aponja zaho e voalohany aloha dia courage faharoa espérance fahatelo confiance fahaefatra tolérance ary fahadimy farany amour azonao ve fa maninona moa izany tsy tokony le farany tokony nandeha voalohany tsy afaka natanteraka ny fahadimy farany eo ianao ry setra raha tsy misy aloha ireo efatra ireo eny ary manaika dia izao andeha amin'izay aloha izay amin'ny alady indray izay mamangy anao aty izany eny ary andraso ary aloha atsoko amin'izay izy izay fotoana kelyky dia atao ampy landy marina izany dia andeha hodindray ary izay aloha ry setra eny ary dia courage fa eo foana izay lisy koa efa hijanona eto hitanao fa avy dia le courage ny voalazany landy misaotra anareo ary marina izany dia mirary any setra kely ho tonga tsy ho ela ihany koa e misaotra betsaka mino aho fa raha araky ny resaka ny fanaovan'ny lisy taminay dia hivoaka eto ianao tsy ho ela miteraka korotana sy tsy fitovikevitra be teo anivon'ny tafika anie ny fitsarana ny se iny ho hitantsika eo ihany e izao
misy olona efa da zay mety anatina sirado dia isy seka amin'ny anarako omeny anse dia mba live io voly io e dia ny atsasany a omeo an'ny lisy ny atsasany kosa omeo any zalamba anoizan'ny asa sola taonay namany sevy ireo namako ireo fa efa voafehiko tsy anohan'ny asa nataonay taloha tsony zalahy ataoko iny zany voly zany ry sera anapiako anao e dia ambarako aminareo koa fa efa voaraiko ane ilay vola 10 tapitrisa ariary nahazahoako anse malalaka amin'izay naovany se asy e vola anse iny rehefa ho azo ihany a tsy aliko mba iseny nazo ahy ka fanaininao ve zany ny tany Morondava iny aoka mba ho tsy ambarateloko zaho setra zany tsy aloha faranana amin'izay ny resaka efa lany efa ela be ny fotoana izay ary setra dia amin'ny lahady indray eny ary velomaka iseria dia courage foana elahy zay zany lefe dia courage elahy fa tsy ho ela dia hiala ato e misaotra anareo e dia miandry azy zany reo nao teo ary lay tantara indray miseho nampitondrana lohateny hoe isetra sanganasa ny Simon Menjanahary reo namiaina ny tantara lalaina sianitra Oscar sy mampitony niaraka tamin'ny Jona, Boaz, Iaz, Naina, Odilon ary ny mpanoratra nanampy tamin'ny fanomezana aina ny tantara Solima nandray feo sinandrindra